Fa ny fahasoavany Kristy natoy izao asy anao. Izy no efa nomba sy ny tantanantsika hoe eto amin'izao kianja masina izao eo naminy. Andao ataontsika tsy misy sakatsakana na dia kely akory azy. Ahitantsika an'izany tavan'Andriamanitra sy ny voninahitra ilay nahary antsika izany ara-iondrika hivavakitsika. Misaotra anao izay Jesosy, noho ny amin'ny fitiavanao, ny famindramponao, ny fiantranao ny olonao tsirairay avy. Tonga soamatsara eto amin'izao kianja masina izao. Tsy afy ty fa vavahadiny lanitra izay eonanay aminao. Ary ny devoly mitady ny fomba mandrakariva hanakatsakanana anay, manodikodina ny sainay, mampivezivezy ny eritreritray mba tsy hibanjinanay ny voninahitra feno. Jesosy malalo, ny famantarana amin'ny manaraka izay mino ianao dia moka dia amin'ny amin'ny anaranao izy. Izay tsirairay avy, matoa no foazonao maraina ka tonga soamatsara eto amin'ity toerany ity, dia fantatrao fa misy finoana ty anatinay na dia kely fotsiny ihany aza. Izany finoana nomena ho anay izany Tompo no ampiasainay hanoerana ny asan'ny Satana sy ny herin'ny fahavalo. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy Mairavan'i Nazareta no hanapotipotena ny asan'ny Satana rehetrarehetra. Tsy hanakery, tsy hanapahefana eto amin'izao toerana izao. Levina mandrakizay may amin'ny afan'i Jehovah, tsy hanakery, tsy hanapahefana Satana sy ny finoana rehetrarehetra. Avarina ny andavaton'ely mandrakizay manasa. Misaotra Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy. Mankasitraka indrindra fa matoa izay ny tahaka izao dia noho ianao sy ny masom-pitiavanao rery ihany. Jesosy malalo, ny anaranao no miamboninahitra amin'izao fotoana rehetra izao. Ary misaotra anao indrindra izay tsy mba nanadino anay. Misaotra indrindra Jesosy, voninahitra teo anao rery ihany. Amen. Dia ao amin'ny tombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Andeha zasy ianao ho tonga vava iray sy feo iray, eny fanahy iray manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, anome voninahitra ilay mpanjaka n'izao tontolo izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra.
amen. Salamo fa 8:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo fa 8:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ary aorianan'izay ny firana fahaenina amby 30 amin'ny firana protestanta moa ho haiko tantaraina va ny fahasoavanao ny andiny voalohany ihany. Salamo fa 8:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Miderahan'i Jehova ry any an-danitra, midera azy any ambony, midera azy ry anjelony rehetra, midera azy ry miaramilany rehetra, midera azy ry masoandro amam-bolana, midera azy ry kintana mazava rehetra, midera azy ry lanitry ny lanitra, ary anareo rano ambonin'ny lanitra. Aoka hiderany anaran'i Jehova ireo, fa izy no nandidy dia ahary ireo. Nampitoetra ireo mandrakizay tory izy, no mendalana ireo ka tsy mba mihoatra. Amen. 9:30 ao amin'ny firana protestanta. Muaikyu tantaraina ni aswata tera sy lazana eo anao, ilay Andriamanitra ray namorona izao tontolo izao, araka ny nambarany mpanao salama hoe nandidy izy dia ary ireo, ilay be voninahitra sady tsara, ilay masina indrindra, ilay mpanjaka mahery. Ndreto ny asa ny tananao, ilay ny sairananao, satria na dia teo aza ny fitiavanao ry Tompo, dia mbola naniraka ny zokinay malalana hoe ty aminay ianao. Niara-nonina taminay tety, niara-dalana taminay, niaraka niaina zay rehetra niainanay. Misaotra Jesosy satria fitiavana lehibe vao mahavita ny tahaka an'izany. Ary tsy vitan'izany ihany fa nanome ny fanahy masina mba ho mpitari-dalana, ho fanomezana ho anay mba tsy ho irery izay nakamboty. Vory eto amin'ity toerana ity, ny mpanomponao rehetra ry Andriamanitra telo izay iray, ankalaza sy idera ny anaranao satria tsapanay fa nombanay ianao tamin'ny androm-piainanay manontolo. Na nitsangana izay, na mipetraka, na niadinay izahay, na ninonina zavatra notontsainay tamin'iny herinandro iny, hatramin'ny adi-tsainay aza natsiaro ny sinda satria niady ho anay ny Andriamanitray. Rariny dia rariny raha tonga eto amin'ity toerana-ty izahay, hanome voninahitra anao satria aiza izay no ahita Andriamanitra lehibe sady tsara tahaka anao, tsy misy na iodika ve na iodika vanana. Fa izahay reto kosa dia mahatsiaro faly ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny tsy fanarianao, ka raiso izay rehetra fanomezam-boninahitra sandratray, na dia tahaka an'izao azy izay ambany toetra ihany, mpanota ihany. Raiso kosa ny fiderana izay asandratray amin'ny fanetretena, fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, ienky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Avy hatrany andraisantsika ny afatr'Andriamanitra izay hoentin'ny ray aman-dreny, ny fanilony tongontsika sy fanazavany lalantsika ny tenin'ny soratra masina. Jesosy mpitarika endry ianao 5:20 ao amin'ny firana fifoazana ny andinin'ny voalohany ihany. Jesosy mpitarika endry ianao,
mahatratra ny eo anao Andriamanitra, lay masina indrindra, lay ambony indrindra, lay mahery indrindra, lay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Reo ny ondrinao rehetra Jesosy, ampaherezo zay mba ho fantatra mandrakariva fa misy hery avy any aminao ho anay mianakavy rehetra androany. Ny anaranao Jesosy ny angatana izany. Amen. Petraka isika. Ny teny voalohany loha riavana zany dia fampiarahaba tonga soamantsara ary dia mampamanga tsika rehetra ny zanantsika any ampitan-dranomasina, satria feno any na tany Andravoahangy fivavahana taloha 30 taona 40 taona tamin'izany aho zany sasa mbola vao sekola lahady kely, zao efa lehibe dia tomany dia tena mitomany mihitsy ny aivenao dada mbola any ny tsika Andravoahangy antsika tanànan-drano dia be tokoa, indrindra rehefa sapana misy eto amintsika eto saika misy any dododolo ary akizy avy eto mihitsy sapana eto mihitsy isany mpitarika amin'izany dia variana fotsiny amin'jery hoe misaotra Jesosy. Ny ankapobeny aloha dia tena mitombo nisan'ny mpiangona any Frantsa na any Kanada. Zany rehetrarehetra zany dia mahafalany fo ary miaraka mideran'Andriamanitra sika amin'izao resy fotoana izao. Fa ny fomba ny zareo any tsy miangona mihitsy zay ozy raha tsy miaraka mivavaka aminareo isaka lahady maraina. Zay vao mamonjy ny fiangonana tsirairay avy ka dia miarabantsika rehetra hatrany ampitan-dranomasina rehetra any samy io tahin'Andriamanitra daholo. Saotra tompoko. Fa ny ankehitriny kosa dia hamakitsika ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 5:10. Toko 5:10 manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Asan'ny Apôstôly toko 5:10 ny andinina manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vahoaka niara-nitsangana hamely azy tamin'ny andron'ny Apôstôly Paoly zany, ary ireo gôvernera nanaisitra ny lambany ka nasainy okapoana tamin'ny hazo izy, i Petera io. Ary noho nefa nikapoany mafy dia mafy izy dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany ny raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina ao anatiny indrindra izy, ary ny tongony noboloky ny mafy tamin'ny boloky azy. Ary noho ny mamaton'alina dia nivavaka sy nihira ny fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary niaino azy ny mpifatotra. Ary nisy orotany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina dia nivoha niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary ny vavo koa nifatorany rehetra. Dia natsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny voa dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamony tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantsy tamin'ny femahe ka taminy hoe aza mamony tena fa ato ihany izay rehetra. Ary izy niantsy ireo dia nikaresaka niditra tany tsadotorakovitra ka niakohoka teo anatrehany Paoly sy Silasy. Ary rehefa nety nivoaka izy ireo lahy dia hoy izy tamin'ny tompoko, inona no mety hataoko mba hovonjena? Dia hoy izy ireo lahy hoe minoan Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Ray masinao na masinana amin'ny fahamarinana amin'ny fahamarinana.
amen. Fantatsika tsara eo andininy io ry havana fa rehefa tena natao tranomaisina bolokina hazo zany bolokina hazo zany ane fatorana hazo mihitsy tongony anankiroa sy ny tanany tsy afa-mihetsika mihitsy zany mihoatra lavitra noho ny rojo vy eny tanany fa ny mahafaly de zao a ny hira fona raha amitsika angambo zany de tena vita de manjonitra de mitomany de mivavaka angamba rahabe indrindra de eo manjoretra ohatrany kovoakapoka ireny zany tsika fa Paoly sisy lasy ny aza nataony namirapiratra mihitsy zany voninahitr'Andriamanitra zany mihira midera amin'ny feo mahery miaino hatramin'ny garda rehetra rehefa vita zay misy anjaran'Andriamanitra am'izay orooro tanina lefany vao maika koa mafy ny feo fa tsy hoe matsika fa vao maika koa mafy ny feo fideranan'Andriamanitra fitsenanan'Andriamanitra hoy ny teny tapaka daholy gadra vo daholy ny varavaran'ny tranomaisina zany ny herin'Andriamanitra fa ny ten'Andriamanitra omena antsika androany na inona olana na inona adisaina na inona fakiviana midy raha amin'ny fono rehetra mideran'Andriamanitra misiotsika amin'Andriamanitra na ohatrano naizanaiza misy anao rehefa misy zay eo amin'ny fiainanao tsy maintsy tanteraka ny soratra masina mivo varavarana rehetra ary tapaka ny gadra rehetra ina moa ny atoko lasainan'izany izy ny teny saika mony tena ny mpiambina matsika lasa ny voaka ny gadratsika ndao mamony tena aza mamony tena io Paoly fa ato ihany zay gaga le miaramila olonafaka nefa tsy mandositra varavarana mivoa nefa tsy mitsoka zany ny an'Andriamanitra zany tsy mitsoka ady mihitsy fa misaotra foana n'Andriamanitra tena metraka fanontaniana izy hoe ina mba ataonay mba hitovizanay aminareo de izy hoe ny indrininy faraka amin'ny 10 mino an' Jesosy Tompo de vonjena ianao sy ny ankonanao maly zay raha nivory teto ny mpiandry rehetrarehetra sy ny mpiomana de nahita fijoroana vavolombelona zay tena nahavariana ny rehetra raha mateo anankiray mbola raha-panatsoko izy moa amin'ny talata mbola mba resahako bebe kokoa ny nataon'Andriamanitra tamiko paster io zany de tena farany zay nahavariana ahitantsika zany hoe Andriamanitra mamonjy anao sy ny konanao nahavariana mihitsy zay za hoy izy a feno tasy be ty tarehiko ty ary tena misy ina filazany azy le tandra reny le tandra maitra be matsiravina be reny fenony reny ny tarehiko ozy fa za izy de mpiandry manao ny asan'Andriamanitra fa tsy raraiko zany entiko eny foana zany rehetrarehetra zany fa ndray andro Andriamanitra natazana fa i Andriamanitra mijery ny tsirairay avy mahalala manahirana ny tsirairay avy mahalala ny areta ny tsirairay avy za tsy nangataka taminy hoe mba jereo ny tarehiko Jesosy fa ny asany nataoko
dia nakasitraka Andriamanitra dia hoy Jesosy tamiko izy hoe maka anao izy za anty ravikazo ity tsy fantatra zao fa raha mba mahina zany angamba zao ny zareo amin'ny cosmétique rehetra mba hovariana mahina zany fa le ravikazo mihitsy no tsy azoko tsara le fitenenany fa tsy azoko tsara koa le ahatra ny lazainy fa iny nasain'ny sorana tamin'ny tarehiko dia avianareo raha ijery izy fa tsara tarehy mihitsy tsisy tasitasy tsy misy le tandra be teo iny tsisy hita fitsy fa de vari tsy nanaiky mihitsy hoe avekely andreo mandama jereko fa tena tsisy tsondro zany de aveo indray zay ny azy de jereo indray ny akonany misy prostate izy vadinao alay fosy ity zavatra ity karazana vero izy manko olona aveny tamatavy any mety tsy hitovy le anarana ravikazo fa araka ny filazany amitsika dia angamba vero angamba fa misy fitenin-jareo any tsy azoko tsara alay vo ny fakany de taneo fa voalirana an'izay fotsiny vadiko izy izy de varina fa sady nandeha tsara ny pipiny tsy nitaraina ntsony izy mba teka ho an'ny tompotsika am'zany tsy fantatra eo na mivavaka ny vadiny na tsy fantatra eo na mpiandrina tsy fa no ianao lay miasa ho an'Andriamanitra ianao lay tena tia ny asan'Andriamanitra tena mazoto manao ny asan'Andriamanitra dia jeren'Andriamanitra doly ny akonanao angazany any mananjanaka vavy zay ozy ozy na ndritra ny heritaona tsy nijanona ny regla mandeha raha foana efa fotsy atsatra mihitsy izy za tsy nakany amin'ny dokotera zao ihanyny za manao ny asanao reo ny akonako tsy fantatra na mivavaka ny zanako na nangataka tamin'i Jesosy na nitaraina tsy fantako zany fa za nanao ny asan'Andriamanitra avy nanasitrana ny vadiko izy izy de tonga tany amin'ny zanako ianao izy izy maka ianao ravina le sapin mitsana le ravina sapin mitsana iny ray tanana de taneo zay fotsiny izy de sitrana janona le rahany zanako vavy teka ho an'tompotsika zany to rehefa vo mivaravaranao voin'Andriamanitra ny varavaran'ny fiainanao tapaka hatramin'ny gadranao azadino zay ataovy tsara ny asan'Andriamanitra rehefa manao ny asako anareo ny tompo omeko voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleloia masina Jehova tompony maro enjabona tany rehetra amen. Fampifatotra tetỳ amin'izao tontolo izao no ny ao anatsika voalohany tamin'i Jesosy rehefa afaka ary izay fatorantsika izay aizany misy atsika amin'izao mbola miverina amin'ny fahadalana taloha ihany ve mbola variana ndrendrarendra n'izao tontolo izao ihany ve na dia efa mpifatotra teny amin'izao tontolo izao aza nefa tonga olona afaka ampatsaheviny tompo atsika zany teny zany sy zany tantara zany fijoroana vavolombelon'ny apôstôly zany mba ampatsahivana atsika ny hoe aza dino ny aty lavaka zay ny adivana atsika fa niaritra ny mafy Kristy mba ho tonga tahaka an'izao zasy ianao aoka tsy ho ataontsika zavatra kely foana zany fa mbara ny tenin'ny soratra masina fa ny fahamarinany marina tsy ahavonjy azy amin'ny andro adisony
Anefa kosa raha mibebaka ny olona ray dia mbola ambara ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Ezekela hoe fa ny fahadisoa ny diso kosa tsy avo azy amin'ny andro izay hiverenany amin'Andriamanitra. Dia mbola mitady antsika Andriamanitra dia andeha antsika hanararoatra hiverina aminy. 4:500 amin'ny firana protestanta ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao, andiniha antsika n'izany tenin'Andriamanitra rehetra izany. Rehefa vita ny 1 dia vao hitsangana hivavaka tsika. 4:500 amin'ny firana protestanta. Ny mpamonjy no mitady fihavana namina, izy noma hitsangana hivavaka ny fiangonana. Tahaka nytao manao izay hampamenatra anay no nitenenanao an'izany teny izany Jesosy, mba hahatonga sainanay fa raha ny marina dia manararoatra ny fahatsoranao izay Jesosy. Andevo ange izay taloha Jesosy, tsy mba isan'izay ho velona akory, tahaka nytao tsy hananana fanantenana intsony, fa raha nandalo ianao ka nanompo ny masona fotsiny taty amin'ny mombamomba anay rehetra, dia tsy mba isan'izay nanameloka anay ianao, fa niteny taminay hoe ny amin'izao sisa izao aza manota intsony. Dia nanomboka tamin'izay fotoana niaonanay taminao izay sy nahitanao anay izay dia olona afaka ny anaranay. Nandeha teny ny fotoana Jesosy malala, indraindray lasa adinonay ny fanafahanao anay, indraindray lasa adinonay ny vesatry ny nividananao anay tsirairay avy, fa tsy mba vola mikarena ny nividanana anay Jesosy fa ny ranao sy ny ainao mihitsy. Anefa indraindray ataonay tsinotsinony izany, mahaditra nge izay Jesosy, manangatana n'izay fa hanompo anao, fa tsy nataonay akory ny asanao Jesosy. Dia miteny aminay ianao androany, tsy mibedy ange ianao tsy nitrerona ne ianao tsy nanao teny mararina teny mavesatra, fa teny taminay mananatra anay fotsiny androany mba hanaovanay ny asanao, fa ny fanomponanao ihany ny havian'ny soa eo amin'ny fiainanay Jesosy. Jesosy malalo, ndreto ny mpanomponao tsirairay avy, manoloana ny azo fijalianao, tsy mahatraka akory fa mitehitratra, satria menatra fa tsy mba navita tahaka nataon'ny apôstôly Paoly, fa na dia ao anatin'ny fahasarotana azy, na dia any anatin'ny lavaka mangitsokisoka azy, na dia mifatotra azy, mbola fiderana an'Andriamanitra ihany. Fa ny anay amin'izao Jesosy, fanomezantsiny, teny marary, ataonay takalonaina ny asanao, mifona aminao izay Jesosy, fa tsy mba manana toe-po feno faharetana. Indraindray tsy matoky anao dia manome tsiny anao, fa androany kosa ianao Jesosy malala, matony teny anay tahaka an'izany, dia mbola tianao izay tsirairay avy, dia anarinao foana, dia teneninao foana, Jesosy aza vizaka aminay, fa mamindra fo aminay. Ny amin'izao sisa izao dia hianatra izay tompo malala,
na inona tsy misy eo ampelantananay, na inona tsy fahafenony eo amin'ny fiainanay, na inona mety vesatry ny adi-tsaina sy ny adi-panahy. Anao ny asanao foana zany zay Jesosy izay ny baikonao. Dia androany zay mbola miteny aminao fa hanompo anao foana Jesosy. Mba mangataka aminao zay, mba hitazomanao anay tsirairay avy, tahaka n'ilay fotoana voalohan'ny aonantsika Jesosy malala. Fa namiana anay ianao, tsy nanameloka anay ianao, fa nanadio ny fitafianay, dia nirehare teo anatrehan'izao tontolo izao mihitsy fa ity zanako ity efa very fa hita indray ary efa maty fa velona indray. Hoka mbola ho zany no renay androany Jesosy malala, sy amin'ny androm-piainanay sisa ao anatin'ny tao-panimponay rehetra. Fa Jesosy io, velona ho anao zay. Dia zay rehetra fantatrao fa vitanay, dia omeo anay fa ho ataonay zany ho voninahitry ny anaranao. Jesosy io, raha nisy mpanompo tena mafana fo indrindra, Davida ao anatiny. Raha misy tena nahavita fahadalana be indrindra ihany koa, mba tao anatiny zany mpanjaka zany. Fa tsy nataonao nentina nanariana azy zany, fa nataonao nentina nananarana azy, ka rehefa tonga saina tamin'ny fahadalana izy, dia nandritra ny fitafiany sy ny osi-davenina teo anatrehanao, ka niandra ny famonjen'i Jehovah. Rehefa tonga ny famonjenao dia tsapany, ary nanoratra ndreny firana maro isan-karazany ndreny izy ho fiderana an'Andriamanitra hoe haleloia. Mirafiram-baovao an'i Jehovah. Dia androany izay mindrana ndray amin'izany firana nataon'ny mpanomponao zany, satria voavela heloka izay matoa tahaka an'izao, matoa nandreny teninao tahaka an'izany. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany. Izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijaly raha nanapaka Pontsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika naleva, nidina tany amin'ny fiainatsina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toro, niviny tsara ny velona sy ny maty. Meno ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny voninahitra. Amen. 3:9 voalohany any. Mananjara ry Jesosy ny mpanomponao izay natokanao hitondra ny anaranao. Mananjara ry Jesosy ny mpanomponao, izay natokanao hitondra ny anaranao. Novidinao ny fitiavanao, nitokinao mpamory ny vahoakanao. Indre zany fitiavanao Jesosy, fa izay tsirairay avy izay mijoro eto izao hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra, dia nametrahanao zany fitokisanao zany mba hitoro ny filazantsaranao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Haleloia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, henky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, nahatratra n'izao fanasana lehibe anasany Jesosy antsika izao amin'ny alahady voalohany amin'ity volana Aogositra ity. Ndreto izay fiangonana koa dada, faly miarabanao
tonga sondray eto an-tanindrazana miara aba dada malala andaotsika tehaka mafy be ho an'ny dada tonga soa ianao dada tonga dada matanjaka be sady zay fijerintsika azy sady nahazoazo takolaka arabaina dada faly zay ny nivavaka ny tompo raha nivavaka tety foana izahay a ny anomezan'i Jesosy ianao ny hery tanjaka fahasalamana ary tao anatin'ny fotoana tsy nahateo anao izay dada dia nisy ny fetiny ray a no tanterahana ho an'ny ray rehetra manana zany ray izany ny fiangonana ny FPVM rehetra manerana ny Madagasikara ary indrindra ny eto amin'ny fitandremana taninan'Andrano tsy adinona izany ka amin'izao fahatongavanao zao dada faly izahay zanakao rehetra hiarabanao amin'izany famelohany izany a dia mba misy an'ilay hira fiarahan-tsikiny satria raha mitiana izanakao rehetra nandritran'izay fotoana ray volana sy tapa-mahery tsy nahitananao izay dia mba fandraitanane ny arabany dada ka melohan'ny anatanterahana ny fiarabana dia soa ny fiarabana ny fiangonana ray manontolo a dia ho tanterahana ty hira iray ty a ndaotsika rehetra hiara hitsangana anao azy arabaina ianao ry dada
izany tata mitoky mpitiavana atolotra zanako rehetra hoanao amin'izao fetiny ray androany tanterahantsika izao ty tsy manapetra tokoa no atolotrao anyreto zanakao rehetrarehetra ireto ny fiazaka zany tsy manana zany fotoana mba tena hoe ray volany mpitandrina ialana sasatra zany ianao tata ny tanora rehetra ohatra misy maka fa raha mijeritsika tsy mba misy an'izany tata ary na misy ary izy mandeha manao vakansa mbola inanizy miazakazaka amin'ny fitsidiana fiangonana voatonga izy dia lasa miazakazaka amin'ny asan'Andriamanitra manatanteraka ny ando fototra manao fampianarana voray tada ny afatrao androany ataovy ny asan'Andriamanitra minoan Jesosy fanamino ianao tsy anao hoe anofonjena fa ny ankonanao ny tenin'Andriamanitra zay katao tsara ho atolotra fiangonana rehetra manao tata irana mamaky dia eo amin'ny Samuela voalohany toko 5:20 ka ny 5:1 zay no irarinay rehetra ho anao amin'izao fetiny ray izao ary amin'ny andronao sisa rehetra zay angatahnay amin'ny tompo. Samuela voalohany toko 5:20 ka ny 5:1 rehefa hitatsika rehetra ndao iarahantsika mamaky mafy ho an'ny tata amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izao no lazainareo tsarantitra ianao fiadanana neo anao ary fiadanana ho amin'ny ankonanao ary fiadanana ho amin'izay anananao rehetra. Amen. Zany tata ny fanirinay ho feno fiadanana ny andro lava angatanay amin'i Jesosy zay mbola iainanao ety. Ary akoatran'izay dada dia misy ihany koa mba tsotra any kely avaty amin'ny fiangonana ny Brafobe ny fiangonana ny fifoazana ireo roa no anolotra amin'ny aloha. Azafady tompoko, azafady tata, afady tata. Ny Brafobe ny fiangonana ary ny fifoazana no miaraka aloha zao manolotra ny fête de père ho an'ny tata. Ao arinan'izay ny brahoan'ny ny dekona solotena ny brahoan'ny dekona. Aorina brahoan'ny dekona ny F7. Ao arina ny F7 ny sa. Ao arina ny sa ny protocole. Zay tata no tsodrandro solona ramboankazo kely ariary fatsero fa tamin'ny fitiavana no nanolorana rehetra ho anazy ho an'ny tata. Ndao tsika hivavaka ho an'ny tata. Voninahitra neo anao reriany ry Andriamanitra rainay, tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, be fitiavana ianao satria fantatra rehetra. Zanaky ny FPVM efanaty ny FPVM mara fa fitiavana avy aminao ny nanomezanao any pasteur dada Randrenatoandro Jean Joseph ho anay tety amin'ity zao tontolo zao ty. Namenao izy nataonao niaritra ny mafy
niaritra faninjehana, niaritra ady-tsaina, ady-panahy, fitondrana ny olana maro samihafa ohatrany tsy zakan'olombelona. Fa tao anatin'izany no nampisehonao fa manginy Dada, maneho fitiavana foana, mizara fitiavana foana, mananatra foana, ary mampafantatra indrindra ny olona rehetra ny sitraponao. Lay afatra avy aminao sarainy Dada ho anay izany. Misaotra Jesosy misaotra anao nampisy any pasteur Dada Randrena Tendre Jean Joseph teo amin'ny fiainanay tsirairay avy, tsapanay izany, tondranay ho amin'ny lalan'ny fahamarinana izy, ary nampafantatra anay ny amin'ny fahatahorana anao. Ankehitriny izay rehetra mivavaka ho azy, tehirisy mandrakariva eo aminao Dada, ameo azy ny hery, ny fahasalamana, ny tanjaka, ary ny angatahanay rehetra aminao menao tombona andro lava mbola iarahany Dada aminay ety. Le fanahy mahery efa menao anazy, tehirisy foana ao anatiny mba hifampizarany aminay zanany. Mangataka koa zay ho an'ny zanaka Dada, ny zafikeliny, ny ankohonany rehetra, mba eo ambany elatrao, eo ambany fahasoavanao, ka tanterao amin'ny teny izay menao anazy androany ho an'ny Dada sy ny ankohonany. Fa le fiadanana avy aminao no tanterao aminy, ary araka amin'ny fiadanam-po, fiadan-tsaina, fiadanam-panahy. Dia ho amarinonao koa ny teninao, fa na dia mandra-pahantitra mandra-pahafotsy ny volony tsy miova ianao, fenao foana no angatahanay hisahirana, hikarakara, hitrotro an'ny Dada, ka mba ho voninahitra ao rery ihany ny fiainany ety. Zay zanany rehetra kosa Jesosy ataovy mahay maka modely eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, tsy hitaraitana miepaka fa azoto aefa be amin'ny asa rehetra zay ho atao mba ho voninahitry ny anaranao. Ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany, ary ametrahanay feno an'ny Dada eo ambany elatrao, eo ambany fahasoavanao. Fa mivoninahitra kosa dia ho anao rery ihany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mamerina ny arahaba ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana na tratra izao alahady andro tsara, lahady voalohany firaisana latabatra amin'ny Tompo eto amin'izao kianja masin'Andriamanitra izao. Manantitra ihany koa ny fiarabana ny ray aman-drenitsika izay tonga somatsara eto an-tanindrazana rehefa avy namita ny asan'Andriamanitra tany ampitan-dranomasina tany. Mbola ho tain'ny Tompo mandrakariva ka ho tanteraka amin'ny tenin'ny soratra masina manao hoe ny herinao ampidiana indray ho tahaka ny voromahery. Mahereza Dada. Reto kosa ireo mpanompon'Andriamanitra na tratra ny tsingeritaona teo amin'ny fiainany, na zany ny tsingeritaona na terana, na ny tsingeritaona amin'ireo asa ny antson'Andriamanitra anao ny asa fanompoana aty anivon'ny fiangonana. Androany amin'izao fidirana voalohany izao dia mitotaly 270 mianaka mianadahy izy ireo, ka tononina fanajana ny anaran'izy ireo dia Ramatosy Andriamatoisany, Hantriniala Marie Hortense, Randria Mananjara Harvelo sy Razana Maefa Hilda, anniversaire mariazy voalohan'ny volana ho,
Rabetsehalonina Rivoire Sos Ranivoire Malala Julia, mariazy ny 29 juillet. Rakotoarimanana miarana Stéphanie raiky amin'ny 30 juillet. Nambintso Dino Trao, Rakotondravelo, Rakotonirina Ranaivson Joshua, Holianteherana Tenroiniaina, Ramananirina Miona Vanessa, Rabiaja Harjona Rindra Kiat Vontsoa, Ray mivolana ho mangataka vavaka amin'ny fianarana, fitahina soa mamin'ny aina miora voalohany volana ho mangataka mba ho afaka baka. Ranaivson 27 volana Jolay, Andrianony Vaniala Tiantso 8 ans tamin'ny 12 volana Jolay. Rambala soa Ajanirina Sitraka tamin'ny 17 volana ho fahendrena sy fahalalana no angatahana amin'ny tompo. Rakotoary Zo Domoina Lalaina 50 taona 12 volana Jolay mangataka vavaka. Ravelo ary manana Sahala Soatahina amin'ny 17 volana ho ny anniversaire. Hery sy Tantely 27 taona ny mariazy ny 17 volana ho. Randriamanatso Désiré sy Razay Arvelo Élisée 30 taona amin'ny mariazy ny 17 volana ho. Rambelo Gabi 70 taona ny 17 volana ho. Massimo Marianne 50 taona ndraiky amin'ny 30 volana Jolay. Ratsimbazafy Volon'ny Aina Mitia raiky amin'ny 20 volana Jolay. Ratsimbazafy Volon'ny Rina Fitia. Rahendrisoa Justine 30 volana Jolay. Rakotozafy Marie Lydia. Rakotozafy Marie Lydia voalohany volana Augusta. Randriamampianina Adrien sy Ranory Malala Joséphine mariazy amin'ny 17 volana ho. Ranory Malala Joséphine anniversaire 2 volana ho. Ratovimanitra Andy 9 volana Jolay. Ravonjy Arvelo Jean Félicien sy Rahantaryvola Onja Dina Francine 20 ans de mariage faraka amin'ny 30 volana Jolay. Razafinjatovy Jean-Marc Stéphane anniversaire voalohany volana ho. Ratahiry anniversaire 70 taona. Andriasoaniony Antsaniaina Sarika faraka amin'ny 30 volana Jolay. Ratsimandresy Arson Vonjiny Aina voalohany volana ho. Randrianiaina Safidy Brian 6 ans 28 juillet. Rakoto Malala Nano anniversaire 30 volana Jolay. Randriana Toandro Vonsoa Alina anniversaire 30 volana Jolay. Andriamady Onso Rachel anniversaire 20 volana Jolay. Andriana Andrasana Njely Fanasina raiky amin'ny 10 taona ny 2 volana ho. Andrianjakariv Jean-Louis sy Ratsaraoby Henomanana 30 taona amin'ny mariazy. Raharson Jean-Michel sy Rasendra Malala Jacqueline anniversaire mariazy. Randriamalala Eliza Fandresena raiky amin'ny 20 volana Jolay. Ary Rafaly manana Annie Francine raiky amin'ny 30 ny volana Jolay. Miarabanareo raiky amin'ny 70 mianaka mianada na tratra izany tsingeritaona izany. Tenin'ny soratra masina dia amin'ny tenin'Andriamanitra mo no kadô tsara indrindra. Zao mivolaza ny soratra masina hoe lanitra sy ny tany mbola ho levina, fa ny tenin'Andriamanitra kosa maharitra mandrakizay. Ka ny kadô anareo rehetra izay natratra izany tsingeritaona izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany ka ny toko 730 andininy 9. Bokin'ny Isaia mpaminany toko 730 ny andininy
fahenina. So nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary isy andro tsy manam-piovana ho anao eny hareny ny famonjena sy ny fahendrena ary ny fahalalana ny fahatahorana ny Jehova no rakitrao. Mahereza ry havana ombanareo mandrakariva Andriamanitra andeha isika rehetra hitsangana hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nahatratra ny tsingerin-taona. Misaotra anao izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao. Lay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara eo amin'ny fiainanay. Tsy miova hatramin'ny taloha, tsy miova ankehitriny ary tsy miova ratr'izay. Mbola mitana ny teninao ianao amin'ny asan'ny tananao ka manao hoe izaho anie ny vavahady nondre raha izaho no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hoanina. Dia ny tamin'ny fiaina amin'ny mpanomponao tsirairay avy ianao. Tonga eto izy miseho anatrianao fa tsy misy tokory tompo mahay mampitombona mampihena ny andro ny taona ny ety ambany masoandro fa ianao Andriamanitra ihany mahay an'izany. Mangataka aminao ary Jesosy mba homenao azy ny hery sy ny tanjaka ary fahasalamana. Ho tahinao ny fivelomany, ho ambininao amin'izay isasarany. Ao mbola mianatra Andriamanitra, toloro saina fahendrena sy fahalalana fa ianao no miteny hoe an'olo-tsainanao sy ampianatra anao izay lalaka alehanao aho, hitsinjo anao masoko anasoanao ahazay. Dia tanterao miteninao ry Tompo fa ataoko ho hita amin'ny olona ho ianao mahasamy hafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo. Amin'ny anaranao ilay tomponay, ilay mpanjakanay no angatahanay an'izany vavaka izany ary ianao anie mbola hitsodrano azy ireo ka hiteny manao hoe ho tahiny ianao ao tanàna, ho tahiny ianao ao tsaha, ho tahiny ianao na mivoaka na miditra ny tokantranonao, ho tahina ny aron'ny tananao sy ny vilia fanaova-mofonao. Misaotra indrindra soko malalo, misaotra famonjy eo. Amen. Mazao toerana isika ry havana. Androantsika dia tsy misy ny 10 minitra ny sekolalady fa ho 10 minitra ny sary sy ny feo no tanterahana. Mandrapatonga ny teknisianina ety aloha aty anao tatitra amintsika momba n'izany sary sy ny feo izany dia misy ny fanazavana fohy hoentina. Tonga ny fotoana ankehitriny andeha amin'izay ireo teknisianina tsika ireo hijery ny fitaovana momba ny sary sy ny feo. Andeha natanteraka andeha izy ireo ho any ampitan-dranomasina mangataka anareo solotena ny sary sy ny feo andeha ho ety aloha ety amin'izany. Tsara koa ny mampafantatra antsika fa ny vola, ny sary sy ny feo any amin'ny banky, izay any amin'ny banky no mipetraka dia 334 878 400 ariary. Izany hoe 1 673 392 FMG. Ny momba ny resaka arabola dia manana tompona ndraikitra arabola 4 ny ao amin'ny sary sy ny feo ka ho antsika rehetra izay maniry na mila fanazavana tsy voatery ho lafiny ratsy ny fitadiavanao ny fanazavanana izany dia afaka manantona ny tompona ndraikitra ka ny mora hitantsika indrindra amin'izany satria ao anatiny izy dia mandalo amin'ny pasteur Marcelin itsika. Ameko avetrany ny zareo amin'ny teknisianina ny sary sy feo ny 10 minitra ny sary sy ny feo androany. Dia ho ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny fitahiny antsika rehetrarehetra. Dia makasiraka ny fiangonana manome fotoana fohy izay ho anay teknisianina anaovana ny tatitra fohifohy sy ny laminasa izay ho atao ankehitriny. Voaloha teny dia miarabanao aloha izay dada noho ny amin'ny fahatongavanao eto amin'ny fiangonana indray. Falo ny fonony zanakao rehefa tonga, ohatran'ilay taloha ireny rehefa tonga dada avy miasa avy lavitra any dia iny dada mitondra mofo. Faly izay dada tonga eto ianao
ndraindray ohatrany mangatsitsika sy ohatrany malahelo elatra rehefa tsy eto dada nefa fantatra fa tsy zahay rery ny zanaky dada tsy tsika rery ny zanaky dada fa maro be ny zanaky dada eran'izao tontolo zao dia isaorana Jesosy faharoa manarak'izay dia te hisaotra ny anam-pitan-dranomasina rehetra zay nikarakara ny dada sy nitarika ny fotoana rehetrarehetra zay nandehanany dada tany nikarakara dia toraka voninkazo kely ho anareo teknisiana nampitan-dranomasina zay napita mivantana ny fotoana rehetrarehetra zay niarahana ny dada tena ohatrany hoe niaraka tamin'ny dada tany foana tsika satria hitantsika isan'andro ny fotoana rehetra zay nataony dada tany zay moa ny asanay teknisiana mapita mivantana na tsy mivantana ny fotoana rehetrarehetra ao anatin'izay mialatsinina nararoatra kely amin'izay faharoa manaraka izany dia araka ny teniny tony ny fiangonana teo dia tonga zao ny fotoana zay anapahana hevitra fa andeha etsena amin'izay isika hividy an'ireo fitaovana izay entintsika hanatsarana ny sary sy ny feo raha ampatsivina kely ho antsika zay mety tsy matadidina ho antsika vaovao vao tonga eto amin'ny fiangonana dia tamin'ity taona ity isika dia nanapa-kevitra fa ho avaozintsika ny sary sy ny feo zany hoe zany feo entsika zany ho atsaraintsika ny sary rehetrarehetra ao amin'ny premier étage deuxième étage ny quatrième étage ny troisième étage dia ho avaozintsika satria efa 20 taona mahery daholy ireo ampiasaintsika ireo zany hoe efa antitra dia satria ny teknôlôjia efa miazakazaka be ary ny amin'izao tontolo zao sy ny fiangonana hafa efa tena mandeha amin'izany dia tsy anaikitsika ho taraiky amin'izany fa ataontsika tsara satria ho an'i Jesosy zany asa izany dia tsy anaikitsika satria atao anatin'ny fiangonantsika koa dia manana teknisiana sangany tsika zay ifandrombahandreo fiangonana manodidina sy reo asa rehetrarehetra mila teknisiana ireo dia ny tsika indray ve tsy ho atao tsara fa ho ataontsika tsara dia mankasitraka atsika rehetrarehetra atao anatin'izay fotoana izay nahatratrarantsika izay vola nytonony tony teo izay efa ahafahantsika mihetsika izay mbola tsy izay le tanjontsika mbola tsy ampy le izy fa efa eo am-pialatanana aloha zay dia ozy dada hoe tonga dia velezo ry le roa ndana tonga dia mandeha dia atao zay tratra aloha fa manentana antsika fiangonana ihany nefa nazanyzany satria mbola misy ezaka tokony nataontsika mba ho tratratsika ilay tanjona dia manentana antsika fiangonana isan'andro mba tsy hanadionan'izay missiontsika zay le tafika masina zay ho ataontsika ato ho ataontsika manara-penitra ny tranon'Andriamanitra ho ataontsika afa-po tsara tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra mba tsy herikerikitsika mba tsy siantsika sy ho faly ihany koa tsika hoe navita ezaka ngezabe entintsika hanatsarana izany manaraka izay ny laminasy dia ny zavatra akaiky indrindra zany zao dia ho atsangana ny studio zay satria ny entana rehefa vidiana dia mila manana studio manara-penitra tsika dia ho antsika eto amin'ny rez-de-chaussée zao ho asiana studio manara-penitra eo arina ny choral io hitanareo fitaritra eo arina ny choral io ny eo arina rehetra io zany ho avadikitsika studio ho an'ny mpitendry ho an'ny sono ary ho an'ny régie vidéo ao zany miainga ny sary rehetrarehetra ny feo rehetrarehetra ny feokira rehetrarehetra raha tadiditsika dia nangataka lanto teto hoe za ozy izy mba mangataka rehefa mba mitendry dia mba manana toerana ray mangina tsisy manelingelina mifantoka tsara miaraka amin'ny pasteur satria mpitendry tena tanakavanan'ny pasteur mihitsy izy ka ndraindray dia vao elingeliny ny feo isan-karazany sy ny fivezivezena dia anana trano eo zany ny mpitendritsika ao ihany koa ny régie vidéo ny ainga rehetrarehetra tsisy teknisiana andeny de tsony zany ity fa ao daholo ny miainga ny rehetrarehetra zay zany ny asantsika voalohany aloha anamboatra ny studio io mba anara-penitra i studio tsara tare zany eo isy riana anankiray eo dia ao arina rehetrarehetra ao amin'io tamboho io dia ny studio tsika taloha io ho avaozina ho atao tsara ho jerenao zany satria araky ny vinavinany lanto sy ny eritreritray rehefa ratrizay ao arinao tsika mahazo an'ilay orga zay nresaha lanto dia mety eny no apetraka izay orga izay faharoa manarak'izay dia misaotra an' Jesosy aloha tsika tao anatin'ny asa rehetrarehetra ho antsika eo amin'ny premier étage zany zao dia efa azo lazainy fa efa io ny feo izay hoentsika ao niezaka zany tao
niezaka tsika mba navaozana zany ny bafla rehetrarehetra tao a dia misaotra an' Jesosy fa nisy olona nanana andreo fitaovan'ireo nafahantsika ny vidy a nafahantsika nanatanteraka izay a tsy mitabataba ny velany ianareo amin'ny premier étage a nefa maheno tsara ny hevitra rehetrarehetra satria natao manodidina mihitsy ilay izy samy manana ny volume anareo tsy mitovy ny feo eninareo fa miankina amin'ny alaviranareo a no feo eninareo zay no teknôlôjia miasa ao zany zao a misy volume isaky ny secteur misy secteur zany ohatra ato misy bafla telo ato misy bafla telo ato misy bafla telo dia manana volume tsiraray avy izy lanto moa mety anazavakelana zay lafiny teknika zay rehefa viteo dia ny tany amin'ny 4e étage ihany koa dia efa nanao ezaka fohy ezaka tsika satria efa ny video parleur tsika tato amin'ny côté mitodika makany amin'ny ivelany a mba tsy hitabataba dia efa nanantona au parleur ao tsika nanantona bafla ao tsika tsy hoe io ny définitif fa io no namonjy antsika anareo tao aloha mba hahafahantsika maheno tsara fa araky ny projet tsika tany amin'ny voalohany a dia ametaka au parleur miantony tsika ho amin'ny fitaovam-pivavahana zany hoe zavatra tsara no io a no entsika fa misy ihany koa ny sonorisation zay ho ampiasain'ny sampana so ampiasaintsika ao amin'ny 4e étage rehefa amin'ny fotoan-dehibe reny a dia hividy an'izay sonorisation complet zay koa tsika mba tena anara-penitra ny amin'ny resaka sary indray a dia anana écran géant ngeza be anareo any amin'ny 4e étage satria anareo moa tsy mahita mivantana amin'ny fotoana aty a fa amin'ny alalan'ny télé no hitanareo a dia ireo télé anankiroa hitanareo reto amin'ny 4e étage reto zao 75 pouces ho alantsika zany ireo a dia ho avadikintsika écran géant ny mipetaka eo zany hoe anana sensation tsika anana zavatra lehibe kokoa zany tsika mba hampifantoka atsika ho hitantsika tsara ny zavatra rehetrarehetra ty toy izay ihany koa ny ao amin'ny premier étage ho soloana daholo ireo télé kely hitantsika ireo a zay efa talozy ary RCA no mitondra andreo fa ho avadikintsika HD daholo zany ny sary rehetrarehetra zay a ho zaraintsika any amin'ny étage ao aminareo premier étage ho alantsika ireo télé ireo dia ho avadikintsika amin'ireny pilier ny akaikinareo reny fa ny ety amin'ny devant ety dia isy écran géant mba ananantsika n'izay zavatra tsara zay hitantsika ho antsika eo amin'ny 2e étage efa niezaka ihany koa tao tamin'ny resaka feo mbola ho atsarainy io tsy io ny définitif fa ho ampiny io sy ho atsarainy dia ireo télé kely hitanareo zay mampisento anareo reo koa ho alantsika ireo dia ho asitsika écran géant télé le ngeza tsara lehibe tsara mba hahafahantsika manaraka izay tsika eto amin'ny réseaux sociaux ho avaozitsika ny haut-parleur efa antitra ireo ho avaozitsika ireo haut-parleur ireo ho asitsika écran géant ato amin'ny côté à gauche dia ato amin'ny côté à droite tsika ato ho asitsika écran ho an'ny retour ho anareo eto amin'ny altara mba hitanareo ka rehefa misy fotoana anaraka vidéo any sampantsika na anaraka horonan-tsary tokony hojerentsika dia tsy mila hoe mifindra ery alohantsonareo fa tonga dia mahita ny zavatra mitranga rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany fitaovana hovidiny zany dia misy ihany koa ny installation zany hoe ny installation antsika dia ho avadika en réseau daholo ny fitaovana rehetrarehetra miasa ato zany hoe tsy misy kabokabla kely hitantsika RCA kely mitsatotsatoka intsony fa réseau daholo nitondrantsika ny sary sy ny feo ho HD miakatra any amin'ny étage rehetrarehetra sy ho hitantsika eto lavitra ezaka zany hoy za satria mila vola ary nametraka tanjona antsika tamin'ny voalohany dia mbola tsy tratratsika araky ny teniko teo ny tanjona fa dia manentana antsika mba ezakazaka amin'ny herin'ny androany zao tsika dia ho tonentoneo fa manana procession tsika ho amin'ny ezaka ny sary sy ny feo amin'ny herin'ny androany dia ezaka tsika mba hanao izay tratratsika rehetrarehetra mba hanatanterana izany raha ny fanerinay dia amin'ny volana septambra izahay raha ny programme anay komity amin'ny volana septambra izahay 3 mirahalahy ny tenako lanto rahalahy herilala izy moa ny tompona andraikitry ny feo zany tompona andraikitry ny sary rahalahy herilala ny tompona andraikitry ny installation rehetrarehetra sy ny sary miaraka ao moa izay mirahalahy dia izay 3 mirahalahy zany no hoany ampitan-dranomasina ho an'ny Chine aloha zahay hijereo fitaovan'ireo izay tsara indrindra sy izay mety amintsika indrindra mba hananantsika izay fitaovan'izay dia asaiko toizany lanto ngamba ny fanoizana azy fa dia mankasitraka atsika rehetrarehetra ary manentana atsika rehetrarehetra mba hifandray tanana satria atsika io ary ho atolotritsika ho an'i Jesosy ny tsara indrindra ty amintsika tahiny Jesosy tompoko
Ay moa zalava be. Zavady. Mbasorany ty. Ie dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manona fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Tena iazahana fitinina araka izay tratra mihitsy fa tsy hoe reto taratasy be reto akory ho vakiako eto daholo. Fa raha ny sitrako ve moa tsy ho vakiana. Zay nge mangataka hoe mba tia azo toriteny indraindray. Amena toriteny ianao. Amin'ny herin'ny androany zany lantony ny toriteny. Eny sady vazivazy zany nefa anisan'ny asan'i Jesosy daholo fa amateknisiana anahy aloha ny joroko eto zany voalohany indrindra tena ezahako fitinina satria misy chrono mihitsy ty ambanimasonay mirahalahy ty mba tsy sady efa voarainy ny message ny tony teo hoe fitinina dia zao ny fomba naovantsika azy angambany mba mitinana azy. Voalohany indrindra aloha ny resaka ny ara-baiboly ny ara-tsoratra masina zay engan'ny sary sy feo dia le ty le eo amin'ny Korintana voalohany 14:12 ty eo amin'le tapany manao hoe raha fatra-paniriny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra io aloha vaiko hoe katsao indrindra satria le mikatsaka kokoa zany amiko ny ataoko apoko fa tsy le tadiavina fotsiny le mikatsaka tena hoe andeha tahirehetrarehetra mihitsy. Noho izany efa voalazany taletso teo daholo moa zany le zavatra ho atao fa le hoe antony maninontsika no manao an'izany dia voalohany indrindra ara-panahy foana ny résultat tadiavintsika araka le teneniko teo hoe mpitendrorika zany no tananakavanan'ny pasteur zany hoe raha pasteur mampavaka voalohany dia mpitendrorika ny tokony mampivavaka manarakaraka anazy. Zany hoe tsy mety ny mpitendrorika raha ohatra ka hoe sorosorena na sanatria indrindrindrindra raha vao tsy fian'ny famasinana avy nandeha alina tany izy tsy fantatra raha mbola misotro nohatra zany mitendry izy lady tsy mety dia nefa tonga tokoa mbola voatabatabany'le déconne be dia be zay hatramin'izao mbola misy an'izany ao ale so any amin'ny 4e étage le any amin'ny 2e étage zany zavatra zany ny antony ny anatanana antsika mba hoe hanampin'ny fahavitan'le satria zany mbola tsy voaresaka le studio atsy mba amin'izay mba mitokana mpitendrorika mitokana mpanao vidéo mitokana teknisiana so iny tsy hoala vaiko tsony ngamba fa mazavany amin'izay fa roa manarakaraka an'izay sary sy feo ny resahana araka le tenena teo zany hoe le katsahana indrindra vao maheno sinina aloha nareo dia misy moasinina sino za le efa niteny teto efa niteny ateto hoe raha ny faniriako dia any France ny nometsena fa tsy mijanona aza matahotra nareo fa za fa manana visa zao hoany mividy an'izay zavatra zay tokony hoany zay tsy etohan'ny fiangonana tsy etohan'ny KSF fa mifirehako fa any mitovy amin'ny tokotaniko any be dia be ny namanany zanako dada araka le azonareo teo hoe nitsona taony dada taminy nitsona taony Jesosy tamin'ireo olon'ireo vokatry amin'ny alalan'ny valibavaka alainy amin'ny dada mahasoa izy noho zany rehefa tonga any zay ny trano hipetrahana indray raha nividiana hoe hoary indray sa hoary fa atson'ny olona aty aminay indray aty aminay lasa tokotany zany any tsy isy atahorana mihitsy ny sakafo sy ny fipetrahana ary fire koa misy. Ny resaka feo aloha ny amboako azy ny olana zany ny eo zao ny anisany eto zao voambeny hoe indraindray data tsy maheno retour le zavatra teneniny teo zao tandra dia manitsy nareo hoe panda dia zany zavatra zany zao feo zao zany feo tsy mifankahazo panda le izy fa tsy tandra satria zay tao amin'ny mpiomana tao tamin'ny marina manarakaraka an'izany ny zava-dehibe indrindra miara-panahan'le izy dia ahoana izy tsika finoana dia asa fa avy amin'inona finoana avy amin'ny toriteny ary iny zany teny zany tenin'Andriamanitra zay avy amin'inona avy amin'ny feoka eo le resaka ka noho izany raha vao ratsiratsy ny fahenoana feo dia ny tandra lasa tsy voahitsy fa lasa janona tandra ihany ny olana izahako fitinina fa efa 4 minutes sady zay ny olana zany mahatonga an'le hoe maninona no makany sinina ho azavaiko amin'ny farany dia maninona ny hoe volavola foana satria io vola le fiainana fa mampalahelo
audio zay aloha voasorako ato ny olana zany a dia ny resaka feo dia tsy mibafla rehetra akory no mety amin'ny feo amin'ny fiangonana. Mety mieritreritsika hoe zay zao mandalo iry amin'ny inona moa le nalakely inona moa le misy le mativa bafla za mandalo ao tena tapenako sofina satria tena mafy be tsisy qualité mihitsy azonareo. Reny zany le raha vao mieno an'ireny amina fotoana elaela nareo a dia reraka be ny sofina dia atao am-piangonana venareo zany nivoaka dia maharary ny sofo nareo zany tsy mahatsapa hoe avina inona mamparary le sofinareo za larisenina mbola maneno zany zao anisany zany dia vokatra le qualité ana bafla. Zany hoe bafla mety amijerinareo a ty ato raha toatra misy miteniteny fotsiny mety hoe misy hatramin'ny 2,5 millions de francs mety latsaka zany arany mividy folo amin'izany ange mbola vao ohatriny zany 2,5 millions 25 millions fotsiny dia maninontsika no mitady vola be ohatran'izany dia teneniko anareo fa ny bafla tena qualité tsara tompoko mandehanana nareo raha miteny fotsiny zao le vidividin'ny fiangonana amin'io zao le pera ray amin'io le kely indrindreo a no nefa 10 millions mahery prix ana fiangonana ary zany manarakaraka ny dingana fa manjary lasa lava be. Ny resaka feo za manokana tena raha latsoa moa tsy miara-miaina aminahy fa za nisy toana atao ambony mihitsy nanao ny deviany ihany na dia hoe dada tena rehefa atao le devian'le feo ohatra miakamiakatra ihany dia zay mora indrindra le ase ozy izy fa teneniko anareo a satrina technicien raha tena tonga dia mijery internet mila bafla ohatra zao a za zao mahafantatra karazana bafla be dia be tonga dia teneniko raha tiako de ty rehefa jerevanao amin'izay ke io vao miratra vao masina ary midangana be ka vidy le izy tsy maintsy mijery zany zay technicien ny rapport qualité prix zany hoe izany tsy vidy an'le 2,5 millions kosa aloha fa hoe izany mba moramora nefa mifanakaiky amin'iretsy le lafo be retsy dia teneniko anareo fa tena zay raha teo moa zany efa nitaizay ny dadatra mbola kely sy mama dada sy mama mihitsy hoe mitsitsy entre parenthèse fotsiny ty hoe mitsitsy ny vola fiangonana ao anatin'izany tena tsy maninona mba lolo jerena ihany ora teneniko kely ty fotsiny hoe zay zany vao taiza hitsitsy ny vola amin'ny fiangonana sao dia sanatria nareo alem-panahy hoe mirobaroba reto technicien reto fa efa niainako zao za zao a tany andravako fivavahana dada mandray olo ao ambadika eto ao ambany moa lakozita amin'izany dia tonga avany ny mama miteny hoe mandreheta sarbon raha vao mandrehatra sarbon zay a mivoly trano a makany amin'le plahatra ao ambrandado ao le setroka fa za niena nidiko le trano niditra avany fa maninona nidila le trano toranato lahy amin'le sarbon satria ny antony dia fitsitsina vola ihany ao datange mety afaka mividy fatana elektrika manina izy tsy mividy satria mandany ny vola fiangonana le aloha tsy azavaiko tsony fa lasa sentimental be fa azonareo le tiako tenenina hoe fijaliana ny ainanay am'le fitsitsina re vao taizany dada amin'izany tsy miketika vola fiangonana zany ary zany ny anisan'ny masarotiny anazy dia noho izany tsy roba tsy sanatria za zao zay vao taiza amin'izany ny robaroba amin'ny volana fiangonana zay fotsiny amin'iny eo aloha zany ny amin'ny feo faharoa manarakaraka an'izay ny amin'ny resaka sary sary feo mihitsy ty teneniko ty mety alay-panahy koa nareo isika hoe maninona amin'ny fiangonana anina manao fiangonana ry zao manao resaka sary feo to zao fotsiny le montant ny mazava ho azy satria fiangonan'ny olona nge tsisy pilier ohatra ty ireo pilier reo tsy maintsy mipetraka eo satria tsika 4 étage raha asorindreo dia mirodana makato daholo ny étageny ambony ihany zay noho izany tele ro dia efa ampy na mety ray kory ary misy andaniny ray atsy dia nandaniny ray atsy tena za zao menatra mihitsy isaka miteny raha latsoty hoe RCA mbola miasa atao amintsika ato farafaratsy mba HDMI amin'izay kosa amin'izao 2025 zao fa mbola mahita RCA zany mahamenatra be fa tamin'ny andro ny dadabeny e zany dia zany zavatra zany any eferitreretinareo ny différence na télé mbola itsofohana RCA sy ny HDMI fa lavitra tsy vitan'izay fa eo le tena anisan'ny andehananay any Chine aloha satria any malaza mora ny sinoa sady misy mora no misy tsara fa mila mahay mijery teneniko anareo fotsiny fa tsy mety za mihitsy nefa niteny tao amin'ny komity hoe
ny aranytiako misy olona lefako efa any a dia atokisako dia mandefa alaina sary fotsiny eo dia ahoana fa misy zavatra tena tsy vitany sary raisiko aminareo ohatra zao ny kabla nytony telefoniny tony misy hoan'zay mampiasa telefona misy mahafantatra hoe kabla data dia misy hoe charge fotsiny zay a dia indraindray raha hoe manafatra kabla ny Chine zao tsika tsy fantatritsika amin'ny sary mihitsy hoe le data vety isa le charge raha tsy andramana noho izany a raha sanatria anafatra kabla layntsika inga tsy kabla ray fa be dia be noho izany anafatra kabla alaina sary dia io tokoa izy tonga ty izy tsisy mandeha dia ahoana ny ataontsika zay zany ny antony hoe tsy maintsy andramana dia mialany any tsy vitan'izay kabla zay ihany koa efa 10 minitra dia tsy maintsy tapahako fa be dia be faranako amin'ny resaka anona le izy tsy vitan'izay resaka vidy zavatra moa zany efa nolazaiko teo misy zavatra qualité tena tsara zay tsisy eto Madagasikara aroanareo zay fianakaviany tsy manena teneniko eto mihitsy dadafara misy fianakaviany dadafara maromaro miango anato dia misy fotoana dadafara miantso ana ay to tafiakatra 2 milliards hono tadiavinareo ry lato fa ato aminangy zao million fotsiny dia efa mahazo anao eny tompoko za mbola iresaka amin'ny dadafara ary miresaka mihitsiny a efa mividy zavatra ao tsika fa ny zavatra tsy fantatrareo sy tsy fantatry dadafara zay mbola hazavaiko anazy dia ity resaka réseau ny atsika eto fa tsy sono fotsiny raha le sono fotsiny vidinao dia manaika fa hatramin'ny haut-parleur io a mandeha réseau io ary rehefa mandeha réseau io a misy appareil a mamadika an'izany za zao mividy zavatra any France zay manana réseau any Europe dia ny zavatra ty Chine zay tena mora indrindra dia misy compatibilité andreo tsy mitovy a dia misy appareil vidina zany mba ahafahan'le teny sinoa sy le teny ahafahan'ireo tsy haiko zay fomba vazako azy aty zany raha miteny frantsay a dia ty miteny sinoa dia tsy maintsy mila mpandika teny reo zay vao afaka miara-miasa zany hoe sary sy ny feo zany tsy maintsy miaraka fa indrindraindrindra fa ny feo a mandeha aloha par rapport amin'ny sary dia mety alaim-panana reo hoe kinona moa ny mahasarotra an'izany fa tonga dia akambana fil ray fotsiny tsy mety an'izany io tompoko fa tsy maintsy mandeha réseau io dia tsy maintsy calculeny io misy appareil a mampatonga lizy synchroniser sady aingana tsy voazavaketo tsony moa zany fa dia mino fa hatreo fa mino fa mazavazava aminareo angamba zay na dia lavalava ihany ary fa akoatran'izay ngamba ty tsy maintsy ho teneniko ihany hoe misy ny appareil amin'izao fotoana zao dia misy le atao hoe dispositif de protection contre les surtensions dia misy koa ny atao hoe HDCP io zany tsy maintsy ilaina reny zavatra reny mba tsy isiny fanipanan'le materiel zany zavatra zany mila testena daholo fa tsy hoe tonga aty zay vao hoe tsy mety le izy dia simba fotsiny le materiel nefa lafo be dia avabaraka eo zay misy amin'izao fotoana zao misy an'ity système hoe HDCP ty any amin'ny resaka vidéo mbola lavabe koa zany raha hotansaina fa tiako tenena aminareo hoe misy norme arahana daholo ohatran'le USB any misy hoe USB 1 USB 3.0 reo zany misy fivoarana zay tsy maintsy manaraka mise à jour dia ny tele taloha tsy mety amin'le fivoarana ty areny dia ohatran'izay keo ny feo bon mino fa mazavazava zay satria tena tsy voazava raha ao anatin'ny 10 minitra nazavan'le zavatra be dia be fa dia makasitraka tompoko sotranareo mirahalahy tao anatin'izay fanazavana izay a ho atsika izay mbola mila fanazavana fanampony a dia misokatra malalaka izy telo mirahalahy teknisianinareo a mandray an'izay nisoratsika be dabe etona misy mpanompon'Andriamanitra ray ao anatiny komitiny sary sy feo zay mahay miteny sinoa nanolo tena ianto teny izy ny fresy ny rehetrarehetra andeha hiaraka amin'izy telo lahy andeha ho any Chine satria sarotra ihany a ny fampiresana rehefa tonga any dia io a ianto tena misy ihany koa nanolotra ny momba ny trano hipetrahan'izy telo mirahalahy satria moa zany ny komity ny vory foana miaraka amin'ny teknisianina dia ny trano hipetrahany ihany koa dia efa misy antoka ny trano hipetrahan'izy telo mirahalahy any ary isaorana anazy ny telo mirahalahy ihany koa satria ny teny izy ireo fa hijery izy ireo a ny fahafahany hoentina tsy hanavesatra ny fiangonana amin'izay tokony hanampiany eo amin'ny resaka frea momba an'izay dia makasitraka tsika rehetra momba an'izay ny tandrotsika mbola tsy tratra
karaka ny PTA antsika dia amin'ny heriny androany dia anatanteraka procession ho an'ny ezaka sary sy ny feo isika dia mitrotram-bavaka trany ho an'izy telo lahy sy ireo olona andeha hiaraka aminy ho an'ny Chine hiantotena isika mba ho tompona n'olo-tsaina hitaridalana azy satria fitaovana anatsarana ny tranon'Andriamanitra izay ho ataony ihany voninahitra ne dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Toko dia mahafinaritra be mosa miteny soa daholo zany zanatsika manomboka androany na tsy maintsy mianatra daholo na tsy maintsy miafy daholo manao zavatra ka de isaorana zay maneran-tena manolo tena manao an'izany ny mpahandro sisa ny tsireko teo ka de misaotra hanao fanatitra ho an'ny tombontsika rakitra voalohany sy ny faharoa araka ny mazatra ary ny procession androany araka ny mazatra koa am'ireo adidy be dehibe sahan'ny fiangonana zay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra. Panota tsy mendrika tsy mahay manetry teny aza velana ho endrika fa mila famonjena. Fambihiratry masoandro olilentsika ny ariva manota fôny isika sa ty manamagite tsy misy matsapakory fa mijery ny tompo everalony ampitry koseho ariny omaly. Panota tsy mendrika tsy mahay manetry tena aza velana ho endrika fa mila famonjena ity ao ankehitry atsory ny tananao efa resiny ditra fahiny indrao olombava. Efa vononao Jesosy tena tapaka ny hevitro anaradianao fô naizanaiza lohale tsy embotra itsony ao fa leo aloakeo izy manolo tanana de isakambinai. Panota tsy mendrika tsy mahay manetry tena aza velana ho endrika fa mila famonjena ity ao ankehitry
atsoginy tananao efa resiny ditra fahiny indro ao olombava manota tsy mendrika azavelana orendrikao fa mila atsoginy tananao resiny ditra fahiny indro ao olombava efa resiny ditra fahiny indro ao olombava dia falomeravantsika fiangonana ny amin'ity andro an'io ary manona ny fahasoavan'i Jesosy ao amintsika tsirairay avy toy izao ireo raharaha voaray avy amin'ny birao foiben'ny fivoazana biraony vovonany promotion mpiandry mampiatsy antsika mpiandry nandray ny ositra masina mampiandry tao amin'izany topo izany ny isan-keritaona mpifoazana ny mitopo fifaliana andaingo izany ny 8 ary 10 aogositra ho amin'izao manentana antsika hitondram-bavaka izany fotoana izany ary mampirisika sy mankaherantsika anatrika izany fotoan-dehibe izany. Filazana tolobidy ny fiangonana dia mikasa manam-pikasana andoko ny rindrin'ny fiangonana noho izany dia antsoina ireo mpanompon'Andriamanitra izay manana fanomezam-pahasoavana afaka manatanteraka izany mba haka ny andinindiny rehetra ao amin'ny sekretera varavarana voalohany avy amin'ny fiangonana Foibe reniny ny komitiny sary feo dia manam-pikasana anangana ny studio efitra roa sy fanavaozana studio izay efa misy amin'izao ka antsoina ny mpanompon'Andriamanitra izay manana fanomezam-pahasoavana afaka manatanteraka izany mba haka ny andinindiny rehetra hatramin'ny alakamisy lasa teo moa izany. Avy amin'ny Gaetama izy ireo dia misaotra ny fiangonana no natanterahany vokatra izay nitanterahany izay nazahoan'ny vola 7,471,300 ariary ary manolotra ny 747,130 ariary ho an'ny sary feo. Tahaka an'izany ihany koa ny sampana fanantenana dia misaotra antsika fiangonana no natanterahany vokatra izay nitanterahany izy ireo izay nazahoan'ny vola 10,452,000 ariary izy ireo ihany koa dia manolotra 1 million ariary ho fanatsarana ny sary sy ny feo. Ampahafantarina isika promotion na fiangonana izay mikasa hanao fizarana opération eto amin'ny fiangonana Foibe reniny fa toy izao ny fandandaminana natanterahana izany zavatra efa voaomana no zaraina milaza mialoha ny hanaovana ny bie ny toerana sy ny fizarana opération dia ao amin'ny 2e étage salle 318 hatramin'ny 12 atoandro izany moa dia fandaminana eto anivon'ny fitandremana avy amin'ny katezata ilazana ny mpikambana ny dekona piary ray aman-dreny sampana katezata fa misy ny fifoanana tafika masina lehibe anio aorian'ny fanompompivavahana fitora amin'ny salle 318 ary amin'ny roa ao amin'ny salle 306 avy amin'ny collège Fiotansantso ilazana ny mpiara-mivavaka rehetra fa manomboka ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana vaovao 5,24 9,24 ny fisokavam-birao dia manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 isan'andro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ny alarobia kosa dia tapany maraina ihany. Mampiretina ny jiro amrihana voalohany raha vita ny fanatitra azafady tompoko koa satria efa vita ny fanatitra ny amin'ny rihana volonrihana rehetra dia hiomana ho amin'ny procession si.
Ely tompoko a ry tonga tatrentsika moa pasteur Fetra zay président synodaly any Anosy any Fort-dauphin zany a ny fatra androy rehetrarehetra iny a isan'ny synodam-paharitany zay tena mafiasa mihitsy any satria fasika dodoolo ny akabeazan'ny lalana any amin'ny maha-président synodaly azy moa defa nanolotra moto azy a isika nefa zany moto zany a de tsy azo entina mihitsy ny anaty fasika fa le menjera foana defa nilaza izy tam'izany hoe ameo vola aho a fa ezaka ividy 404 de nanao ezaka izy a nanao ezaka koa ny fiangonana de nahazo 404 izy a tany vahoaka be ny entiny na miangona na makaiza akehatriny defa drolika sahady asa firy-taona sahady zay nananany azy a de naniry izy a mba hanana 404 de namidy ilay 404 basia de nangataka tolo-tanana tany ampitan-dranomasina tany izy a teo de niazakazaka daholo tokoa ny olona nanao zay vao tsy rambony tanana de akehatriny izy a manana vola 120 millions de francs 120 millions de francs eno a zay no nanany so de mba misy mba azo tsabotsaboana hony a mba hividianany a fa any de fasika aby mihitsy azy tatoy ninina mihitsy ary misotra azy fa ary lisan'ny synodam-paharitany lavitra be mihitsy a misy azy tompoko misotra ny tompontsika ry a amin'ny hira fa 3 amin'ny firana bokikirantsika fely fiderananao ry ray a satria mbola nosoavinao a tahinao a mbola afaka miasa afaka mame vola afaka manona ny asanao a zany ny fifalianay Jesosy ka de tsangantsika rehetrarehetra anao ny andininy voalohany ihany vavatsika zany niranay Jesosy misaotra anao fa mbola tena nitiavinao na soavinao fianakaviana rehetra na vita didy ho anao a be dehibe ho anao a ankasitrao zany Jesosy ary mbola anao procession zay a mba hitsotra aminay a ny tananao Jesosy a hisotra anay koa voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any masina Jehova tompony maro ianika voninahitra rehetra petraka isika de anomboka am'izay a ny procession dia tohizana ilay raharaha teo a tonga eo amin'ny filasana momba ny fanambadiana Andriamatora soanjato mamiaina sy rakotondrabenja vonotsofara mivady andany ramatoa Noël Rarinirina Noreline
Andriamatoa Rakoto Santa Hisolo Enia sy Randimson Harinyaina Mivady ankilany dia afaly manasanareo amin'ny fanamasinana amin'ny fanavadian'ny zafiny ny zanany Mathieu Maminirina Raherso Njato sy Erina Rakoto Santa Mandimby izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 9 Aogositra amin'ny 7 Maraina. Rakoto Manga Andriamifidy Jean-Jacques, Pasteur Rahajasoa Lalao Andany, Randria Miadrana Haja, Bodoary Manana Veroanitra Ankilany dia afaly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andria Mihaja Njara Harinyaina sy Randria Miaramanana Maolona Lainy izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 Aogositra amin'ny 10 Maraina. Madame Rassaferso Thérèse, Monsieur Rayerson Yves, Madame Dallot Michel Dunberg, Monsieur Randjiamparani Joseph, Monsieur Ratsonarson Mam Patrick, Madame Rassaf Mahefa Rivsou, d'autre part, nous sommes heureux de vous inviter à la célébration du mariage religieux de nos enfants, Herman et Maria, qui aura lieu à l'FVM Tanananjanu le samedi 9 août à 9h30. Andriana Valla Patrick sy Ratsona Harnoro Andany, Rapiarnosy Gilles sy Rasafitseno Vololomboangy sy afaly anareo anotrina ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andriana Valla Yarantsobili Rajona sy Rapiarnosy Eli Seno Fentso izay ho tanterahana ny alakamisy 14 Aogositra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 sasany Maraina. Ramatoa Rasafy Mahazo Edvige, Andriamatoa Randriamanantany Augustin, Ramatoa Rarivoarson Harlandy Liliane Andany, Ramatoa Soarmalala Arson, Andriamatoa Besson Georges Jean-Robert, Ramatoa Zavindrasoa Louisette Ankilany dia afaly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakoto Manana Feno Maminiaina sy Besson Miandrosoa Tsikiniaina izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 12 Aogositra amin'ny 12 Maraina. Raha misy mahita ny tsy tokony hanamasinana ny raina ny sasany amin'izany fanambadiana izany, aoka izy hanantona ny tompona andraikitra mialohan'ny fotoana. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana antsika ny fodimandry ny ireto mpanompony manaraka ireto. Ranary vao Sina nodimandry ny alakamisy raiky amin'ny 30 Jolay rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Ho ny vadiny Randriana Solo sy ny zanany Valmenata izay ratovina antenaina Elsa Roger sy Georgette dekona eto amin'ny fiangonantsika no misy olo tena azy. Ny nofiny dia efa voalevina. Rasoa Malala Rose de Lima natsondray odiana aminy ny zoma 15 Jolay rehefa nivahiny raiky amin'ny 70 taona teto an-tany. Ho ny zanany Telmenata sy ny raintampo aminy izay Rehoanina Hervé Mivady sy ny zanany izay dekona eto amintsika no misolo tena azy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina. Taratasy fisaorana ny zanaka manjafy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana anareo mpitandrina sy ny fiangonana. Tonga ny dododo nampahery sy nitondram-bavaka anay tamin'ny Rafao Armanana Roseline Andriamanitra manare-pasaorana ny amanafitsianareo. Izy dia namela ny fianakaviana fararakitra 50 000 francs. Dia Andriamanitra tompon'ny fiampinonana ny ampionana ny fianakaviana tramanjo. Ity dia nisy karapanondro latsaka teto ambany ka izay tompony mba mahakazy amin'ny anarany Ratsaonarivo Maminiriny.
dia reto ny mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny voany sy ny rakosaonana sy soratra 5000 ariary. Saotra Jesosy fa noho ny fahasoavanao fa tonga soa ilay vahiny kelinay ary dia teraka soamantsara izy. Saotra Jesosy vavikely ary ilay nirina sy nangatahana taminao izany dia petraka fenao aminao ny fahasalaman'izy mianaka. Saotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra 2000 ariary. Voady masina no nahafahany zafikely fananadinana BEPC misaotra Jesosy 25 000 francs. Saotra Jesosy zavatra nitranga tamin'ny ankohonako tamin'ity volana izay lalana tsy maintsy nandaharanao ny fiainanay dia mametraka ny fitsarana ampelantananao fa ianao no mpisolo vava hiaro anay. Matoky anao Jesosy amen mangataka vavaka amin'ny dada mba 15 000 francs ho an'ny dada, 110 000 francs ho an'ny Tony Herman, 85 000 francs ho an'ny Trano Jehova, mangataka ny hira 480. Voninahitra ho anao Jesosy misaotra ny amin'ny fitantananao ny fiainako rehetra. Ity indray Jesosy ny ampahany tamin'izay nomenao anaovana ny asanao. Apetraka aminao ity volana vaovao ity ho tantananao Jesosy ny fangatahany vizany zanako apetraka aminao mba ho accepté mba ho lasa soamantsara 200 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao taminay na dia maditra sy izahay mbola misaotra betsaka ny amin'inona mijenao any Tsanta mangataka vavaka mba ho sitranin Jesosy izy 30 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny dada, 10 000 ariary mba mitovy ambody sy meloka ary ny 10 000 ariary ho an'ny sasakambody any ampahitriziny. Misaotra betsaka Jesosy fa namaly vavaka ianao ka lasa soamantsara ihany ny zanako any ampitan-dranomasina momba azy Jesosy dia mba jerijereo izy amin'izay rehetra ataony. Aza mafoy na masaraka azy ianao 10 000 ariary ho an'ny sampana lampe. Ampafolo-karena 25 000 ariary. Ity Jesosy ny voantoko efa efaiko aminao raisy Jesosy avokatry ny foko dia mba arovo sy ambino amin'izay ataoko foanako izaho sy ny ankohonako ny fianarako sy izay rehetra mbola momba dia apetraka eo ampelantananao ary misaotra anao noho ny fitahinao izay narotsaka ao tamiko sy izay rehetra mbola ho ataonao. Dia mba tantano amin'ny tananao ankavanana trany ny fiainako 20 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny dada ary ny 10 000 ariary ho an'ny mahandro. Misaotra Jesosy fa vita soamantsara ny fandidinan'ny vadiko ary mankasitraka anao tamin'ny famindramponao fitiavana ary ny fahagaganana sehonao dia rena mandrakizay ny anarananao 15 000 ariary ho an'ny CFF. Misaotra Jesosy tamin'ny nanasitrananao ny aretin'ny tafita rehetra dia mba mangataka aminao mba hitohatrany ny fahasalamany 10 000 ariary. Jesosy malalo misaotra anao fa lehibe ny fitiavanao afa-panadinana daholo ny zavikeliko. Misaotra Jesosy malala mangataka Jesosy mbola hitahinao no avy no manontolo 10 000 ariary ampahany tamin'izay nomenao ho an'ny mahandro. Misaotra betsaka Jesosy noho ny fitanterahany fanambadian'ny zavikeliko tamin'ny 26 juillet teo. Ianao anie Jesosy ny eo akaiky mandrakariva hitantana ny tokantranon'izy ireo manolotra 600 000 francs mena ny mpitandrina any ambanivohitra. Fanampiana ho amin'ny mahantra 5 000 ariary. Misaotra Jesosy malalako ny amin'ny fitondranao ny fiainana efa mianaka. Tiako foana ianao Jesosy 20 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny CFF ary ny 10 000 ariary ho an'ny fiangonana tsara maraina. Fahafolo-karena 20 000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny fitondranao sy ny fitantananao ny fiainanay. Ity Jesosy ny ampahafolon'ny karamako omeko anao 60 000 ariary. Misaotra Jesosy trantry ny enina amin'ny 10 taonao tamin'ny 31 juillet teo. Misaotra tamiko falombavaka mahagaga tsy tambo isaina nomenao azy ireo ankohonako maditra kely rehetra mangataka vavaka amin'ny dada mba hilamina sy ara-pahamarinana ny tany rehetra any ambanivohitra. Ampafolo-karena 13 200 ariary atolotra ho an'ny dada noho ny amin'ny fête de père.
Misaotra Jesosy ny amin'ny ireto fotoana ireto 14 juillet nanokanana ho mpiandry 16 juillet tsingerin-taona naterahana nahavitan'ny asatam-pianarana 2024-2025 mankasitraka Jesosy satria tsapako fa teo foana ianao mbola apetraka eo am-pelantananao no avy rehetra manolotra 27 000 ariary ka 10 000 ariary ny fifoazana 10 000 ariary ny sary sy feo ary ny 7 000 ariary ho an'ny mahandry. Misaotra an' Jehova noho ny fitiavan-drehetra ity indray ny ampafolo ny karamako volana juillet Jesosy 200 000 ariary anaovana ny asanao ka 50 000 ariary any Tabita Nehemia 50 000 ariary ny omerany fifoazana Savondronia 50 000 ariary ny sary sy feo ary ny 50 000 ariary ho an'ny asa eny amin'ny Toby neny Rasoarzety. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitahiana lehibe asehonao anay telo mianaka fa dia nomenao vola indray ahafahana manohy ny asa rehetra mampelantanana mangataka aminao Jesosy mba ataovy afaka baka ny zanako manolotra 20 000 ariary ka 10 000 ariary ho an-dada ary ny 10 000 ariary ho an'ny sary sy feo. Voninahitra ho anao Jesosy ny any fitiavanao sy ny famindramponao ka nahatratrarako ny tsingerin-taona naterahako tamin'ny 20 juillet teo mbola mangataka famindrampo mandrakarivo Jesosy ny fitarihanao ahy amin'ny fanahy masina anaovako ny asanao miarabany dada tonga soa manolotra 40 000 ariary ka 20 000 ariary ho an-dada 20 000 ariary ho an'ny fifoazana. Misaotra Jesosy. Jesosy eo misaotra anao mandrakariva ny amin'ny fitahianao anay eny mianaka ary mangataka aminao hatrany Jesosy ary kosa ho an'ny dada. Misaotra anao Jesosy fa ny findra klasy ny zanakay dia mangataka vavaka mba ho afaka baka ny zokiny manolotra 4 ariary ho an'ny dada tsy misy soratra 2 alina ariary. Jesosy misaotra anao aho fa notahinao tamin'ny toeram-piasako. Misaotra anao ihany koa fa tafiditra nianatra koa i Noam Makely dia tafiditra petite section dia omeo fahendrena trany izy manolotra 5 ariary ho amin'ny asan'Andriamanitra. Misaotra ny Jehova lalandava aho. Misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainako. Misaotra tamin'ireo fitahiana sy fahasoavana maro be dia mbola apetraka aminao hatrany ny fiainanay vola ampahafolo-karena 10 alina ariary. Jesosy malala misaotra anao tamin'ny fitantananao sy ny fiainanay rehetra menao fahagagana izay dia tia ny vokatry ny fonay atolotra ho anao 2 alina ariary. Misaotra Jesosy fa vita soa aman-tsara ny fanapahana ny ozonanay tehirizo eo aminao mandrakariva manolotra 2 alina ariary ho an'ny dada 2 alina ariary ho an'ny zazakamboty any ampahitrizina. Misaotra Jesosy fa mbola tsy nahalany tritranay tokoa ianao fa mbola narovanao tamin'ny ratsy rehetra izay dia mangataka Jesosy mba ho afatrosa mba tsy ho simba lava ny fiara dia mangataka ihany koa ny vavaka avy amin'ny dada manolotra 4 alina ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy fa tratry ny 580 taonako aho ary fitiavana lehibe tokoa nomenao aho saka ambiny sy tanontano aho amin'izay tombonandro-mbola omenao aho manolotra 2 alina ariary ho an'ny sary sy feo. Rako mpisaona 10 ariary. Jesosy eo apetraka eo ampelantananao foana ny fiainanay na tsy mbola milamina mihitsy ara dia misaotra anao hatrany 10 ariary. Misaotra Jesosy fa ny toe-jaza ihany dia apetraka eo ampelantananao mba ho tody soa aman-tsara ny zazakely manolotra 10 ariary. Misaotra anao Jesosy fa nahatratra ny anniversaire-ko aho tamin'ny 28 juillet lasa teo ary nahazo licence en informatique ny zanako any ampitan-dranomasina dia mangataka fahasalamana ahazo alternance ny zanako manolotra 2 alina ariary 2 alina ariary ka ny 10 ariary ho an'ny mahantra ny 10 ariary kosa ho an'ny mpamafa-trano. Tsy misy soratra 10 ariary ho an'ny sary tsy feo 2 alina ariary. Salamo 103. Misaotra Jesosy tamin'ny fahasoavana sy ny fitahiana ary ny famindrampo ka indro manolotra ampahany kely tamin'izay nomenao apetraka eo ampelantananao hatrany ny izahay efa mianaka vola 2 alina ariary 10 ariary ho an'ny dada 10 ariary ho an'ny sary sy feo fety de bera ho an'ny dada 2 alina ariary. Ity Jesosy ny ampahafolo nomenao ahy sy ny fanatim-pisaorana vola 2 alina ariary fahafolo-karena. Jesosy eo raiso ankasitrao ny fiderako ny fisaorako anao tena kely fa vokatry ny foko dia teraiko mandrakizay ny anaranao lehibe i 2 alina ariary tsy misy soratra 10 ariary. Tsapanay Jesosy ny fahasoavana teo amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka Jesosy ity ny ampahafolony
ho anao 4 alina ariary mangataka vavaka mba ho tahina foana ny asanay ary mba ho vita ihany koa ny batisany zanakay. Voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany ity Jesosy ny ampahafolony tamin'izay nomenao anay no ny famindramponao mba hanoanana ny asanao vola 27 500 ariary. Fahafolo-karena volana juillet sambatra izay olona anarinao Jehova vola 25 000 ariary ka ny ray alina ariary ho an'ny dada, 10 ariary ho an'ny pasteur José Alain, 10 ariary ho an'ny Sekolela Ady, 10 ariary ho an'ny Fefy. Misaotra Jesosy fa nositranao dia manana erika voninahitra dia ho anao rery ihany ray alina ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao ianao manana ny hevitra nahasoanay ary mahatoky anao izay dia mbola apetraka aminao hatrany ny ho avy rehetra manolotra ray alina ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Rakom-pitsaonanao Andriamanitra noho ny fahasoavana noraisinay taminy iray hetsy ariary. Ampahafolo-karena ho an'ny mahantra 10,000 ariary. Itendray Jesosy ny ampahany kely tamin'ny karamako dia tahiny fandaminana ny volantsika rehetra. Misaotra anao ihany koa noho ny valim-bavaka nomenao dia ho anao rery ihany ny voninahitra 3 alina ariary. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny fitahina nomenao anay tena mamaly vavaka tokoa ianao Jesosy mba homeo anay roa kely ny fahendrena ary apetraka eo ampelantananao ilay projet anay amin'ity taona ity. Ampahafolo-karena nosoratany tao dia 123 000 ariary fa ny vola tena tao dia 120 300 ariary. Fitiavana mandrakizay no mbola nitiavanao anay ray fa noho ny famindramponao mbola nahatoy izao anay ka dia misaotra anao izay ray ny tantananao ny ady rehetra fa mahatoky anao tokoa izahay vola ray alina ariary ho an'ny dada. Ampahafolo-karena 4 alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fomba fitahinao ny fiainanay manana mianakavy kely tahiny zanaka manjafy ho amin'ny ho an'ny mahazanga raha hariva tsara mandroso tsara miverina ny izy manolotra pomme fête papa ho an'ny dada 10,000 ariary. Tiandray Jesosy ny ampany tamin'ny karama azoko atolotro anao tena kely fambaraizy fa tena vokatry ny foko 2 alina ariary ho an'ny fifoazana. Salamo 103:2. Misaotra ny Jesosy ny amin'ny sorehetra nataony nandritra nyity volana lasa iny indrindra nahazonay tany somatsara apetraka tanteraka eo ampelantananao ny fiainanay Jesosy vola 2 hetsy ariary ka ndray hetsy ariary ho an'ny Sarsfeo ny ray hetsy ariary kosa ho an'ny mahantra ny fiangonana. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra anao Jesosy fa afaka fanadinana ny zafikelyko rehetra ary nisonitra kilasy BBC sy baka. Misaotra Jesosy vola 10,000 ariary ho an'ny dada. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany za dia nanao voady tamin'i Jesosy hoe raha mifindra kilasy ny zafikelyko dia nolotra fanatitra ho azy aho ary dia vitako ny contrôle ny zanako ary narary nandritry ny taona maro ary nangataka vavaka mba ahazona fahasalamana ary mba hitohizany izany fahasalamana izany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ity misy vola 10,000 ariary ho fisaorana amin'ny tompo. Misaotra anao Jesosy noho ny famindramponao ka nahatratrarako ny tsingerin-taona nahaterahako apetraka eo ampelantananao hatrany ny atoko rehetra izay tsy misy miafina aminao ary ampihinao Jesosy amin'izany rehetrarehetra izany dia mangataka vavaka amin'ny dada 2 alina ariary ka 2 alina ariary ho fiarabana ny dada tonga soa 2 alina ariary anaovana ny asan'ny fiangonana. Atolotra ho an'ny dada vola 120 000 ariary. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy fa mbola nomenao indray ity volana vaovao ity ary misaotra ihany koa fa mbola notahinao tamin'iny volana lasiny ity misy vola kely ampiaingona ny altaranao 10,000 ariary ho an'ny dada 10,000 ariary ho an'ny voninkazo. Midera sy mankalaza ny anaranao izay ry Andriamanitra tsara indrindra. Misaotra anao tamin'ny ny tantananao anay tamin'iny volana lasiny dia apetraka eo ampelantananao ka ihany ity volana ity mba homeo fahasalamana izay mianakavy kely dia rovy amin'ny elatrao. Manolotra ampahafolo-karena 35 000 ariary. Ampahafolo-karena 60 000 francs na 12 000 ariary. Fa mifahasoavan'Andriamanitra natoy izao ity indray tompo ny ampahafolony tamin'izay nomenao
mba ho fampandrosoana ny asanao. Vola 190 000 ariary ka 50 000 ariary ho mahantra, 50 000 ariary ho fanampina kidoro an'ny toby, 50 000 ariary ho an'ny dada, 40 000 ariary ho an'ny ezaka sary sy feo ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fa anaty mpitsaonana misaotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana nomena ho anay mianakavy kely lehibe tokoa ny fitiavanao, mandolotra 2 alina ariary ho an'ny sary sy feo. Misaotra betsaka Jesosy fa tsy ny tsahatra maneho ny voninahitra ao sy ny fahatsaranao amin'ny fiainanay ianao. Singaniko manokana isarako anao ny nanasitrananao ny rahavaviko tamin'ny aretina efa nampanahanay mianakavy. Isaranao izany ny nitahinao ny zanako ihany koa ka nahatratra ny tsingerin-taona ny 2 taona nahaterahany. Dia nomenao diplôme master 2 en science politique. Raisy Jesosy eo ny fahafoizana vokatry ny fo, 50 000 ariary ka 20 000 ariary ho an'ny dada, 20 000 ariary ho an'ny asa-pifoazana ary 10 000 ariary ho an'ny mahantra. Misaotra Jesosy fa afaka CEP 6e imaya ary feno 7 taona imiaro. Toy Jesosy ny fiainanay amin'ity volana août ity dia narovy amin'ny ratsy rehetra mandolotra 2 alina ariary. Misaotra anao Jesosy fa narovanao tamin'ny 9 ary velonaina soamantsara noho ny famindramponao, mandolotra vola 7 alina ariary ho an'ny pasteur avy any Marotsetra izay manana vady tsy salama. Volana vaovao izao mangataka aminao izay Jesosy mba hidina ao an-tokantranonay ary mba omeo fahendrena sy fahasalamana izay Jesosy. Mapetraka eo ampelantananao hatrany ny fiainanay manontolo ary manolotra 2 alina ariary ho an'ny sa. Dia toy izay ny voady voareto eto ampelantanana nahatratra 2 ny teto amintsika, 4 tao amin'ny rihana voalohany, 7 tany amin'ny rihana faharoa ary 70 tany amin'ny rihana fahaefatra, mitontaly 70 amzato. Ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra any dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Fa ity misy filazana adino kely ny laza azy teo ilazana amin'ny mpampianatra sekoly alahady sy ny dekona mpiarehetra fa ny alahady ao reny fandraisana voalohany ny vavaka fiankovana hitondrana mbavaka ny tafika masina lehibe ka ny fotoana dia ao amin'ny premier étage. Ilazana ihany koa ireo olona na tanora 20 taona niakatra ka maniry hampianatra sekoly alahady na nandray ny antso fa ny fandraisana azy ireo dia ny alahady 3 aogositra ao amin'ny premier étage. Ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Zay ara dia misaotra an'Andriamanitra, misaotra antsika rehetrarehetrarehetra nahavita an'izany fanatitra zany andro any. Zao tsika dia hitsangana hidera hisaotra an'Andriamanitra iza ny raha tianareo hoe mamiko indrindra anao Jesosy sa tiako loatra ianao Jesosy, mitovy ireo. Tiako loatra aroa zany no ataontsika mba aneo fitiavana amin'ny Jesosy tsika tsangantsika rehetra. Azafady efa vonona kaiky ao amin'ny mpandihy, azafady tiako loatra ianao, efa vonona ny mpandihy antsika fitiavana mandrakizay nitiavako anao i Jesosy. Fitiavana mandrakizay. Araka neutako befia tanao sy pamela tombo lehibe sy manakeriana nefa tenina zana ny lapana tsy
tery fa tena sitrano no ilazanako izyka tiako amitio yana Jehovah Famanana ana aduju duju denar piadria satya na piada tiaku mamiju yana sewabau sabata Tendija Famanana Ana Aduju Duju Yana Piadria Satya Now Tiada Satya Now Tiada Satyana Tiyata Lu Tikawantum Sitya Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy zany fitiavana nasehonao ho anay tsirairay avy hatramin'ny mponina sy ny anjely ny an-danitra aza miaraka mideranao mankalaza anao fa sitrako ny fonao indrindra niarahana aminay aty ambonin'ny tany. Nanao zao fanaty zao zay Jesosy na kely iny na beny foina io anao raiso zany tompo anaovana ny sitraponao fa ny angatahako aminao kosa Jesosy mpanota daholo zay nefa dia nitiavinao meloka ary manao ny ratsy isan'andro mamenatra na dia miteny zany ara Jesosy mangataka aminao mamondrafo aminay misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any haleluya masina Jehova tompony maro enitsipona tany rehetra amen. Petraka isika dia mbola hivavaka indray isika. Jesosy hifarana ny fotoana mangataka aminao araka ny tenina hoe mba tsarovy le vavaka 2 minitra atao am-piangonana fa eo aneny anatonako anareo eo ny tena hitahiko anareo. Noho izany Jesosy reto vahoaka marobe reto mangetaetanao satria tsy misy afa-tsy anao rery ihany no Andriamanitra miaino vavaka dia manatitra vavaka ary mampiseho aminay isan'andro ny fitiavana ho anay na dia tsy takatra ny sainay ara zany. Mahafaly anao indrindra ny manatrika ny mpanomponao araka ny tenina hoe tia hita ny endrika ho aho nangataka aminao ary Jesosy mba hoe ny amin'ny W tsirairay avy hatrany amin'ny rina voalohany 2 ary 4. Sotra Jesosy. Ianao koa ne Jesosy ny tena mangetaeta mafy tandreny feonao ary nafaly anay ny mahenao zany androany fa mbola isany voasoratra olona tianao dia tianao zahay ary tianao asoavina ka dia mangataka aminao Jesosy na dia 2 minitra ihany aza mba hiondrika kely ianao mba hiain'ny fivavahanay. Ianao iarany vavaka Jesosy.
Sotra Jesosy. Voarainao mivavaka. Tsy misy devolim-pangala bavaka. Iazakazaka andramby an'izany intsony na anakana an'izany. Fa ianao le tompona le tena tianay. Karakaran'izany hitazona zany tahaka ny volamena. Eny am-pelantananao satria iny ny vavaka nataon'ny mpanompokelinao mangetaentanao. Eona amin'Andriamanitra ray ary ianao Jesosy, fantatro fa malahelo izy ny fahotana vitanay satria manota foana zay atsangano ny tananao misy olatra Jesosy. Fa raha vao hitany iny dia fantatray fa tena tiany zanakao ianao. Ary Jesosy zokinay malalanay ny teny hoe na inona angatahanareo amin'ny raiko amin'ny anarako dia ataoko zany. Ka dia petraka aminao zany Jesosy malala mba tsarovy ny mpanompokelinao izay miasa fantatra, tena miasa fantatra ho anao. Misaotra Jesosy. Dia ndreto zay Jesosy mandoalika amin'ny fona rehetra, manoloananao amin'ny seza fiandriananao. Mangataka Jesosy, mingavy tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao iny vavaka. Dia anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Rainay izy any an-danitra, ho masinanay ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany takanay ny an-danitra. Meonay noho ny anna sahazo, ary mamela ny elokay, tahaka namelana izay meloka taminay. Ary mitondra anay ny fakapanahy, manampivany amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano, ho Jehovah tompony maro aminao, zanako anao, malalako ianao, tiako indrindra ianao, hitanao hiaro anao amin'izay lalaka rena laonao rehetra. Za Jehovah Andriamanitra le mahery indrindra, hitaridalana anao amin'izay ataonao rehetra. Mino fotsiny ihany dia hovonjeny anao sy ny akonanao. Saotra tompo anao ny deranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina Jehovah tompony maro, endrika tany rehetra. Tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika dia ny mpandraisa isany no mijanona. Matretrika eo atratra-nao Jesosy mba sambatra zany ampovoina. Tosatriko ireo mandraky zay, fa mamy be sy tsara re ny fitiavanao Tompo. Matritrikay ny eo atratranao Jesosy, masambatra izany amin'ny fonao, tosaiko no eo mandrakizay. Tosatriko ny eo mandrakizay, fa
mamy be sy tsara re ny fitiavanao tompo anilanao Jesús umamikuriza mi tempo anao tuo ni fu anachikwa sachikwi tampi fiatungusha anilanao Jesús nomamiko izao mitempo anao tompo ny foko ao anatiko ao fa satriko hitampify atongotrao tompo malalako ianao fiangotsiko ianao matretrikay eo atrano Jesosy masambatray zany ampofoina tosatriko ny hoe mandrakiza famami be sy tsara re ny fitiavanao tompo anilanao Jesús anilanao ny famikoriza mitempo anao tompo anatiko satrikina itampify atongotrao tompo tena tiako ianao malalako tena tiako ianao anilanao demamikoriza tempo anao tompo tempo anao ny fo anaty satrikita itampify atongotrao tompo tena tiako ianao malalako tena tiako ianao tena tiako ianao malalako tena tiako ianao malalako tena tiako ianao tena tiako ianao Jesús tena tiako ianao Jesús tena tiako ianao malalako tiako ianao misaotra azy
iroso amin'ny fikarakarana ny fanahintsika Jesosy tahaka ny nikarakarany ny tare ny volo araka ny voalaza teo, tsy ahitra no ikarakarana ny fanahintsika fa ny tenany sy ny rany araka ny soratra masina. Maty teo amin'ny azo fijaliana araka ny soratra masina. Atsiaro zany isika rehetra ko hanome voninahitra azy eo am-pitsanganana ho fanomeza amboninahitra azy isika rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra amin'ny avo indrindra. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny fonina ny tany rehetra. Amen. Ny firana protestanta laharakira fa 7:100 ny andiny voalohany, atsiarovantsika rehetra fa ny tenany sy ny rany no ikarakarany ny fanahintsika. Na fony aiko aho hanavotako anao, nalatsako mihitsy ny rako ny soloko anao. Ndiny voalohany ihany. Na fony aiko aho navotako anao, nalatsako ny rako isoloako anao, eny aiko nonomeko imanokavery azizay afohina remahoa itompona. Izy amin'ny olombelona no mahavary zany fanontaniana mipetraka eo zany Jesosy. Inona no mba foinao? Manondrika alohanay izay Jesosy, mandinika ny fitiavanao fonom-bola mpanota azy izay no efa notiavinao fatratra ka ny ainao no natolotrao ho fanamarinana ny teny izay nolazainao, izay nampitondrain'Andriamanitra ray, nolazainao ren'ny sofina rehetra tetỳ ambany masoandro nanao hoe toy izao no itiavan'Andriamanitra anareo fatratra, efa nomena anareo ny zanakalahy tokana mba tsy ho very anareo rehetra raha mino azy. Atsiaro an'izany izay Jesosy, nomenao ny ranao hamonjena ny fanahinay, hanadiovana ny fanahinay, ny endrikay, ny tenanay, izay nolazainao araka ny soratra masina azy fa vovoka sy lavenina ho maina no karakarainao dia tsapanay, ary tianao ho takatray ny alehiben'ny fanahy izay napetraka ao anatinay mba azahoanay rehetra mitandrina fatratra ny fanekena taminao. Fa ny rahanao no nalatsaka ao, anesorana ny fahotana sy ny eloka rehetra miraikitra tamin'ny fanahinay mba hatateraka ny soratra masina fa sambatra izay manasa ny akanjony, mba hidirany maimaim-poana ho ao an-tanàna ary hihinana maimaim-poana amin'ny hazonaina sy hisotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Hisantatra izany izay amin'ity andron'io ity ko aza mamela ny fanahinay angay ay fa ka ho tsapanay ny fanatrehanao dia tahaka nahitany mpianatra nandray ny mofo sy ny kapoaka ny zara izany ka nanapahasahina. Iazona ny finoany, fa ny fiazonana ny finoana dia fiazonana ny fiainana mandrakizay. Mba ho tanteraka ao amin'ny isam-batan'olona ary ny fiainana mandrakizay izay natolotra ao teo amin'ny hazo fijaliana, dia mangataka aminao Jesosy Kristy Tompo, irao ny fanahinao masina na masina ny mofo lay mpamonjy feno anja no mitady ny mani
mafunika anaty zoazare molakinisy anjony anaty faliame molakinisy anjony anaty faliame efa tsy mba misy feta efa tsy mba misy feta ny ome na lovaso fa ny olona rehetra samety avokone efizay beatakandro teanemina toko misy fetrany fotoana azo ametrana misy fetrany fotoana azo ametrana manatona ankehitriny manatona ankehitriny ripano ka orefo aweso rininitriny kade rainefo fateo tao sasany teo afakavoko zany reno fikasany ka tsy maintsy zany reno fikasany ka tsy maintsy tiako mba ho eritreretinao tsara ity zavatra ho lazaiko aminao ity araka izany tononkira-panahy zany sy araka ny soratra masina misy fotoana anankitelo eto ambonin'ny tany ny voalohany omaly tsisy ninina azonao atao tsony ny fefalasy iny miandranao any mandrakizay ny faharo ny rampitso mbola tsy azonao kitiany io fa mbola mihidy fahatelo ny anio araka izany tononkira-panahy zany sy araka ny soratra masina hoe raha azo atao re FPVM de anio ny tompo te amindra fo aminao azo atao hoe alorampitso Jesosy anio Jesosy te anadio anao de azo atao hoe alorampitso Jesosy fa hoy izy raha azonao atao de anio ararô tiary izany andro anio amindrana fo amelana eloka hanadiovana anao ho tonga vaovao eny mba ho ankasitrahana amin'ny andro famonjena omeny tompo anao izany ndo mbola ifampahery any mba samy anana fahasahina be sy fahatokiana be anantona an'ilay mpamindra fo sy mpamela eloka firana protestanta larakira fa 5 sy 700 firana protestanta larakira fa 5 sy 700 ry mpanoto efa ana efa sasatra ka mitondra fahoriana lehibe jereo eo akaikinao eo io ny mpanavitra ny olomeloka mahavonjy ny fanahinao de matoky azy fa mpamela eloka izy iteny aminao izy hoe aza kivy fa tsy ho faty ianao fa matoky minofotsiny any fa Jesosy tsy andao anao 5 sy 700 amin'ny firana protestanta
panotana sasatra mitondra fahoreana lehibe Jeso fanavotro lomeloka mavonjy ny fanaina atokia ny mpamela eloka azakivy fa tsy ho faty iana atokia re matokia re matokia Jesosy andahoana indro ny fitiavana lehibe indro ny fitiavan-dehibe iainy tsy nataony zavatra amonjy ny malotameloka sy mananeta na mavesatra atokia ny mpamela eloka azakivy fa tsy ho faty iana atokia re matokia re atokia Jesosy andahoana dia maharita amin'izay ao amin'i Jesosy maharita Jesosy ao mina ny tanany asa malaky resita oza fa izy tsy ialamina atokia ny mpamela eloka azakivy fa tsy ho faty iana atokia re matokia re atokia Jesosy andahoana zany rehetrarehetrarehetrarehetra zany ataon'i Jesosy ho an'ny fanahintsika rehetra matoa ataony an'izany io fanahintsika io dia izy dia mahita fa sarobidy io tokony ho takatritsika rehetrako ny asarobidiny fanahy izay napetrak'Andriamanitra ao anatintsika rehetra ndia ho valitsika ary izany fiantsoan'Andriamanitra te hikarakara te hanasoa anaiky tahaka ilay vehivavy nanaiky hoe ho dioviko ny endrika ao dia ho amboariko ho tonga vaovao 7:700 amin'ny firana protestanta mandra-pahavitany fizarana eny amin'ny fiangonana 7:700 amin'ny firana protestanta nizay tokoa fareko ny feonao miantso ahy ianao Zaireko tompono Zaire ifeona miantso ahiana akany Kalvari leile raisuaue asasauni anausu
eny aminao hoe ny tena sy ny rany Jesosy Kristy tompo. Hoy ny fanontaniana napetraka ny Jiosy hoe ataon'le ty ahoana re ny anomea ny tenany sy ny rany ho hanitsika sy hosotrotsika. Nde sika rehetra hanantona ilay vato lampy velona voakapoka ka namoaka ny rany ho antsika rehetra. Manantona Jesosy, tena hanantona, ary iondrika hanoroka ny tongotra ho masina izay mitondra fanavaozana. Oa, anao aho tompo dia hanantona ny tongotra ao ka hanoroka ho fanoloran-tena manontolo amin'ny saiko rehetra, amin'ny foko rehetra, amin'ny fanahiko rehetra. Anao aho reko ny feona zay mitory ny fitiavanao efa mila hatsanga ny feloanao anatonako manakaikanao sy ny azo fitalianao manakaiky manakaiky izany na ny voanao mivoatra kaisava afaliana manao ahoana loatra naoni zany oraiana tikany safiandrianana aikyao avatano iresakamy nausakaiza dianawa amanakaye malakatizani nanivuana ivotra aisauraku. Jesosy Kristy tompo te handray te hanavao atsika rehetra dia hoy izy nanafatrafatra tsy maintsy ho atao retany ho rendanitra araka ny teny zay nampitenen'ny ny apôstôly Petera nanao hoe fantatrareo amin'izay zao fa tsy zavatra mety ho simba na mora aloha tahaka ny volafotsy na ny volamena no nanavotana anareo ho afaka tamin'ny fitondran-tena adala zay azonareo tamin'ny fomba ndrazany fa ny raha soan'i Kristy Jesosy dia ny rano zanak'ondry tsisy kilemo ary tsy mba misy pentipentina. Ary ho koa ny apôstôly Paoly izay nampitenen'ny fanahy masina jereo ny azo fijaliana teo no namonjenanay teo no nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika rehetra ary teo no nanaovan'i Jesosy Kristy tompo ilay vavaka fifonana mihezinezina nampanaika an'Andriamanitra ray nanao hoe raha io mamelany heliny fa tsy fantany izay nataony. Hoy ny sasany anjely no miteny aminy, hoy ny sasany kodrokorany zany fa hoy Jehovah tompony maro noho ny amin'ny rano zanak'ondry dia voavelan'ny elokareo noho ny anarany masina. Ho ararotontsika aingana dia aingana zany
dia tsika hanantona eo an-tongotry Jesosy dia ho avozina ny tena ny saina ny fony fanahintsika eo am-pitsanganana ano an-tanterahantsika ny larakira faharoa amby 570 ny andininy faharoa ka ny fidirana ihany no asiana feonkira manantona aho ka miondrika manoroka ny tongotra ao masina. Manantonao ka miondrika manoroka ny tongo masina izaolo na tsy mendrika kambavao zy tomboana atanteraka ny fanavozana antsika rehetra azy dia hoy Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra ity ny tenako ary raisoa ka ano dia misora azy ao amponareo rehetra. Misaotra Jesosy nomenao tombonandrom-pahavelomana dia noentinao ato an-tranonao satria sitrakao ny anavao anay, sitrakao ny andraisanay anjara amin'ny fanavozana ny zavatra rehetra araka ny teninao. Amarino rehefa sitrakao ihany ny ahitanay amin'ny fomba hita maso ny fanavozanao ny fanahinay dia amarino arabaky teny araka ny teny zay lazainy vavany Jehovah tompony maro hoe fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Misaotra Jesosy tompo. Amen. O Jesosy Kristy tompo ity ny tenako atolotra ho anareo ho famelana ny heloka reo rehetra ho fampihavanana nareo rehetra ary rehefa mihavana ianareo rehetra dia ho ampihavanana ho tena iray amin'Andriamanitra velona koa misaorany Jesosy tompo ao amponareo. Saotra Jesosy naminany ihany no anjarany mpaminany fa anjaranay no mandray sy miaina izany dia araka ny tenin'i Jehovah hoe fo vaovao no ataoko ao anatinareo dia andehananareo amin'ny maolom-baovao anareo rehetra ary rehefa vita ny fivahiniananareo fa vahiny sy mpivahiny ianareo rehetra dia ny rany zanany malala ny teny amin'ny fanahintsika rehetra hoe ho any amiko ianareo rehetra ka izay misy ahy no hisy anareo koa. Saotra Jesosy. Jesosy akaizanay Jesosy anay sady tsy rani uluna meti mandawana Jesu nuci manda Jesu ana. Misaotra Jesosy ny amitoky lehibe mba hananany ny fanana fanantenana mandra-piavy ny fahataperany izao tontolo izao ho tanteraka n'izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra ho angonina ny fanaka masina ho tatazana ny rako pisaorana firana protestanta raika amin'ny fitopolo amby efajato firana protestanta larakira fa raika amin'ny fitopolo sy efajato. Sambatra ao Jesosy no miaraka aminao
ty lalanao lavi-pahoriana ny alina fahoriana azy feny zavamitra mampatahotra no eo anilanao avao da mody fitahina aby zay raha aby na ny fahoriana azy. Raika amby 700 amby firana protestanta. Sambatrao Jesu raha miaraka mina fa ny lalanao tiala fipahoriana miarina pahorini raha omitatao anilanao tiamo ty fitahiana loao Jesosy o iaraka mizany lalanao mba hoe mazava. Ty zao mihitsy ny faniriana Jesosy sao no fanereako manetsika ny fo osakaizanao mandraky zay toria inona miatra na inona manjo ianam doantena kwitantananidino avy Jesosy tano aoe tantanonao nidinokoma sakaizanao Jesosy sakaizanao Jesosy loakokiniso feno aravona sy lavitra manjo zay rety ainana nanao ramia rakaminao miolonany fo sambatrao Jesosy o jetika toko avony fanaikyo toko ranao niso afaseo asika anapy zay voavina ndray ny tena sy ny rahany Kristy Jesosy horaisika n'izay amin'ny salamo 700 ao salamo 700 ny andininy 700 sy ny 170 hahitava asika ny soa manakorona fa miasa zay zanahary zay mba nanantsika fahatokina soa tsy hivalikaliky fa nao fa mijoro le mijoro ziska amparany 700 salamo ny andininy 700 sy 170 amin'ny anaran'i Jesosy. Mampidina fanamavona amin'ny mpanapaka Jehova ka mampirenireny azy anenefitra tsy misy lalana fa mandatra ny malahelo manandratra azafady fa manandratra ny malahelo ho afa-pahoriana kosa izy ka maro mianakavy azy toy ny ondry andiany. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitanao ve ny zavatra roa mifamaliky anatiny eo? Ny ambony tonga de foana tsisy ninina sasy lany fa iny tsisy ninina iny miakasy manambony manjary maro.
zanahary raiky avao ty mahay zay. Miorena soa kaza miova 750 amaranatsika azy a. Angatao foana Jesosy zay, angatao foana zanahary zay a. 750 ry Jesosy tompo ty anay a, misaotra anao zahay rehetra fa eniky ty asoavanao a izao tontolo izao. 4 farany 750. Tsangatsika rehetra. Fitiavan'i Kristy no manery anay rehetra dia ny fitiavanao koa Jesosy no manery anay hisaotra azo, hankasitraka azo amin'ny soa bevata rehetra natolotra ao anay. Izy amin'izay Andriamanitra no mahay manisy soa anay ho ny soratra masina. Tsy misy any an-danitra, tsy misy etỳ an-tany, tsy misy any amin'ny fiainan tsy hita manahaka an Jehovah Andriamanitra io. Ho tanterahanao aneny teny dia ny teny fikasana izay nampiteneninao mpaminany fahiny. Ho tononona ankehitriny amin'izay rehetra nandray ny tena sy ny ranao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Filona Nazareta. Ho Jehovah tompony maro, na dia any amin'ny tany karakaina aza no isy ianao dia ho tondrahana marainy tsy hariva, isaky nindray mpimaso ianao, ary ho Jehovah tompony maro aminao. Indro olombelona ihany ianao ka mety hanapahadisoana. Tsarovy ary ankehitriny ho Jehovah tompony maro, tsy fandahatra aminao mandrakariva Jehovah, fandrao reraka ny fanahinao ao anatinao. Fa ho Jehovah tompony maro, efa vita tompoka avatsy eo ampelatanako ianao. Ianao izaho no teraka anao androany, ary fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Ho anao Jehovah tompony maro, ho an Jesosy Kristy tompo, ho an'ny fanahy masina, ny dera sy ady, ny saotra sy voninahitra, ny fanjakana sy ny famelana mandrakizay. Saotra indrindra Jesosy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Aleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana soa aby ho tahiny Jesosy Kristy tompo. Amen. Sifujuyabi makatandena marela iya kaubai baia tilala umbanau avanti Jesusi tupu orina makuti fujuyabi makatandena marela iya kaubai baia tilala Aia romi casa terra aia ewa male romi taia no si mamita camisa fane nuvulani ye kirarata si manzitu te tu kutini jaya nai ni santi
mandraky za menanao kiraraya pisao tsy manafaka vonimpondaty na foko ie zay mikaiky amy baba de omena iaby zao baka halino vate anao njanahare na menanao kiraraya pisao tsy manafaka vonimpondaty na foko ie zay mikaiky amy baba de Aiaro mikaiky aza toera aia eo avao ero mitai anao tsy mahitaka mihitsy safane no volaniny e kirara atao tsy maintsito de toko tsy mitray anay mitsanjo sy namaly de toko zay nandiny de avy toko tsy Jesosy enge anay ambony marefa ienao mahe Jesosy avao ro tsy miovo maly anio mandraky za na ia ro mikaiky aza toera aia